izy ianao. Raha hatrizay dia mbola izy ianao ary mendrika ny fiderana mandrakizay ianao. Tsy ampy ny teny ilazana ny fahalebiazanao. Tsy sanatria hakamona tsy hiteny Jesosy Kristy fa ny vocabularinay mihitsy Andriamanitra ny tsy ampy ahafahana manambara ny fahalebiazanao sy ny fiandriananao. Fa ny ao anatin'ny fonay Andriamanitra any amin'ilay tsy hainy ny vava-tononona dia mideranao zahay Jesosy, mankalazanao zahay Jesosy satria tsapanay fa mamy indrindra ny eo aminao. Ary eo amin'ny fanatrehanao Kristy tsy manana teny hafa ankoatran'ny hoe ny aleloia sy ny hosana. Dia ho anao ilay masina indrindra ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay, ary ho ampinay mihitsy ny voary rehetra anambara hoe masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra tsy toa ilay hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary ho avy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Aleluia. Amen. Aleluia. Manasanao hanokatra ny fonao androany, hanokatra ny fotsikintsika androany. Mangata ny fafenofanay masina androany hoe fanay masina ho eto indray zahay androany dia aoka izay sitraponao no tanteraka eto androany. Sakafo ny vavanao dia asan-drato ny tananao. Fanay masina mangetahetanao zahay, mangataka ny fafenona feno avy aminao zahay fanay masina androany. Feno fonay fanay masina, feno mombanay tsirairay avy androany, feno izao toerana izao fanay masina. Aoka ianao no hitarika anay tsirairay avy. Raha hiteny ny vavanay fanay masina dia ianao no ametraka ny teny ao am-bavanay. Raha hihetsika zahay dia ianao no ampihetsika anay fanay masina. Aoka ianao no ampiasa ny mombanay tsirairay avy androany fanay masina. Aoka ianao no hitarika ny tsirairay avy amin'izay toerana nanendrenao ny tsirairay avy androany. Mangataka ny fahafenonao feno izay fanay masina. Tsy mahefa ninina izay fanay masina raha misaraka aminao. Mila anao fiainanay fanay masina. Mila fahafenonao zay, mila fitarianao zay, mila anao zay fanay masina tena mangetaheta fenonao. Sokafanay ho anao fonay fanay masina, manaiky zay fanay masina no anaovanao zay tianao atao eo amin'ny fiainanay. Nitarianao anay tsirairay avy, tena feno zay fa mangetahetanao zay fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy. No meu ersai
Tena mila anao zay fanemasina. Tena mila anao tontolo piainako. Tsy maefa ninona. Tena mila anao zay fanemasina. Milanao zay fanemasina, mangetahetanao zay fanemasina, tario zay fanemasina, milanao tontolo piainanay na tsy fiainanay rehetra Jesosy. Fanay io midiny anao, ka fenoy tanteraka, jako finyerinao. Masno tanteraka, já covinhei na uau,
mangetaheta foana zay Jesosy eo iombonana aminao amin'ny fotoana rehetra Jesosy ny fitarihanao amin'ny fotoana rehetra Jesosy ento zay Jesosy androany ento momba anay tsirairay avy Jesosy ao amin'ilay dingana tianao hitondrana anay tsirairay avy Jesosy dia manaiky zay no tarihanao manaiky zay Jesosy io no entonao Jesosy manaiky zahay Jesosy amin'ny fitondranao Halleluja
tsarany lanitra ka nidinao ahita mihoatra ny eto antany ny fanahiko ho tafaka naminao toerantsika tompoko azafady tongontsika ao anatin'ny fotoanan'ny témoignage dia ndaontsika anome voninahitra an' Jesosy mandroso taty azafady tatisa ao anatin'ny témoignage dia ezahantsika ho valiany reto fanontaniany reto taiza ianao inona nahazo anao zany taloha inona nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao ary fahatelo inona ho anao Jesosy Kristy izao na ny décision anao androany. Amen. Averina amin'ny tompo rery ny voninahitra fa raha tonga teto amin'ity toerana ity zany za zany mpanaraka n'izy ity en ligne fa tsy mipetraka eto Madagasikara za fa mandalo dia ozy hoe za aloha raha manao vacances dia tena natrika nyity direct fa tsy hoe ity en ligne intsony dia kanjo tena zavatra raha neritreretiko zany hoe anovo ara-panahy netiko teto zay zany neritreretiko kay tena hoe nisy fizahatoetra be da be nandalo nandehanako taty koa aloha dia nizoky zany manao dialyse dia izy rehefa manao dialyse dia lany vola be dia netiko ambavaka toy izy hoe tapa-kevitra ozy izy fa au lieu de 3 fois par semaine ozy izy tena ataoko ndray sisany fa zao rehefa velona ozy izy nampahiriko foana izy nampahiresiko izy zao ataoko anao Andriamanitra ny tompony aina rehefa tia novelona ianao veloma fa tsy ny dialyse mamelona anao fa Andriamanitra dia tsy takatry ny saina fa izy nanapa-kevitra fa za tsy niresaka taminy dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa mety salama tsara izy raha taloha izy nanao dialyse intelo dia zao indray mandeha sisa vita riny dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa teo amin'izay ary nanomboka amin'ny fizahatoetra dia tonga teto foana zany alatsinainy talata larobia zoma moa tsy mandeha ty satria za lavitra mipetraka dia sabotsy avotonga manatraka fanampianarana foana miteny ny ray aman-dreny am-panahy pasteur Bedabety dia tena isorako andreny ray aman-dreny am-panahy reny fa tena hoe za zany tena voko fana be miala zany mahery be vao tonga ny trano amin'izay manomboka amin'ny problème aty Madagasikara zany tsisy rano dia rehefa tsisy rano dia voatery tsy nanapa-kevitra hoe anao lavadrano dia nivavaka ary anankitelo ny candidat dia tena netiko tamin'i Jesosy hoe Jesosy ameo anazy tena sitraponao anao an'ity lavadrano ity dia tonga ary le olona anankiray aloha nameko fotoana le olona anankiray dia izy ohatry ny madama ozy izy simba moto ako tsy zany ity Jesosy dia nameko indray le fotoana indray le anankiray dia vonjeko zao dia zao ianao ozy izy dia izy izy nitoerana misy any amin'ny bypass dia nameko azy dia tonga izy dia rehefa tonga teo indray izy dia niodikodina teo indray izy madama ozy izy satria fa nisy lavadrano natao teo taloha dia kamo indray le olona nanao lavadrano satria efa navita 14 mètres zany izy dia nahazo rano dia navita trano zay teo izy hoe madama misy vato teo izy dia izy tsy maninona dia atao ve raha tona ataonareo dia najano indray zany le izy dia kamo izy dia kanjo tonga amin'izay ary le olona nanao an'le fatsakana 3 semaines natongavako teto zany dia tonga tao ary izy dia 10,500,000 ozy izy ok raha fa madama ozy izy raha ohatra ka misy vato dia aparan'izay ny manala vato tsy maninona dia andaontsika hivavaka dia aiza ny toerana nanaovana azy eto zany tena nivavaka Jesosy apetraka aminao reto da io ny asan'ny tanany Jesosy malala ary tena koa hitondra famonjem-panahy ny asany eto anatin'ity toerana ity fa tsy resaka hoe hitady vola teo amin'izay ry havana nanomboka amin'ny fizahatoetra vao tonga aloha izy dia naka 25,500,000 dia nameko après 3 jours indray dia madama ozy izy tena efa akaiky ny rano ozy izy fa tonga dia aloha dia ameno madama 6 millions teo ary le fanamangy le fanahy hoe tena défaut ny nampatonga ana hoe hiantoka tokony main d'œuvre nameko anazy fa tsy tokony hoe ampiantoka fitaovana amidy bus zany le vola nalainy 6 millions teo amin'izay ry afa nanomboka ny olana nandavaka 15 mètres izy madama ozy izy misy vato ity teo ny fanahy efa nanomboka namangy hoe lany le olona le vola fa hipotra ny rano dia tsisy bus ao alatsany ao
dia nivavaka dia tonga teto amin'ity za moa zany mpanaraka an'ity dia zao foana tsika tsy natao hiady aman'olona tsika izay foana zany fampianarana teto akombana tsara ny vava dia jesosy tena tsy hiady dia inona zany tianareo atao madama 1 mètre hozy izy 2 millions manala vato dia hozy izy hoe afaka miteny ve ho anareo hoe misy vato 4 mètre ato ka tianareo miteny hoe 10 mètre ny vato ato dia zay zany tany aleo dia hozy izy madama hozy izy budget anao ihany mitondra an'io tena nivavaka ako tsy najanoko izy nijanona aloha zany ianareo dia tonga teto foana amin'izay nanaraka fotoana teto foana misy toroteny teto hoe te hihinana gâteau ve ianareo izy dia nenanao reo tonga dia le lafarinina manta no hoaninareo izy fa tsy tianareo nihinana an'le gâteau tsara be jesosy zay ary le izy raha ho satria reto olo reto nentina mbavaka hoe vonjena ny fanahany tena tsy moramora ny fahamamonjy fanahin'olona zany jesosy tena angina petraka 2 semaines zany tsy nikitihana le lavadrano fa petraka fotsiny tao dia mivavaka dia misy amin'izay le olona manodidina any amin'ilay tanàna zany madama ozy izy zay mananampanao jerevako tamin'ny Facebook aloha dia misy nanala vato dia jereko ny toerana misy azy eo Ambomanga kely eo Akianja tia indray tsy lavitra tia dia natsoka izy dia tonga tao dia ahoana madama ozy izy dia ahoana misy fatsakana ho aty dia hitanao efa nataon'ilay olona le izy dia fa misy vatony baza kosa nefa nivavaka fa tena hoe tsisy vato tao anatin'ilay lavadrano tsisy tena tsisy dia ozy izy hoe dia ahoana zany ina ny hevitrao dia ozy izy hoe 10 millions nalako an'io izy izy alako ny vato fa tsy manamboatra n'ilay tranona fatsakana tsy manao ninina fa zany fa juste manala vato fotsiny tena nivavaka tamin'izay tsy tonga teto mihitsy sabotsy tamin'ny izay tany an-trano nivavaka tao an-trano nandohalika tao an-trano dia tsy niteny dia eo indray mbola nisy olona indray tena hoe le tena spécialiste tena hitanareo le tena olona tena mahay zavatra be le miaraka amin'ny camion be rehetrarehetra miaraka amin'ny matériel reny dia ary izy avana tonga dia ohatrina anaovanao an'io 15 millions 500 16 millions dia nediko vatra 15 millions 500 fa teo ry havana dia eny araha tonga avarinareo latsinainy tonga izy ry havana latsinainy voninahitra ao an'Andriamanitra madama tena tsy vitanay ty ozy izy inona ny avaran'le izy ry havana niverina tany amin'le olona nanao an'le izy nentina mbavaka voalohany amin'izay ary le izy tonga amin'izay raha ny fanaovan'le olona dia ahoana zany dia izy tena Andriamanitra niraisiko hoe arakitriny dia clément ho anareo izy izy ny anananareo ady amin'ny namanareo fa le mandefitra na dia ny amin'ny tsirariny ary jesosy andefitra raha famonjena ny fanahin'reto olona reto jesosy malala no hoe andoavako izay zavatra angatahany reto tena manaiky tena voninahitra ao an'Andriamanitra fa le chef be andry zareo zany mitondra moto be zay dia iny tonga dia me madame avance 2 millions zay izy izy dia le ankizy lahy kely nampalahelo kely anazy zay ry havana napetrany teo jesosy dia ahoana ty tena meko azy jesosy hitanao jesosy ny olana andray vola iny volanao iny fa tsy anahy tsy taty amiko iny fa ianao ny tompony iny dia zavatra nitranga ngamano izy ngamano itanareo tatsika hoe lasa teo amin'ilay galana misy galana akaikinay tonga teny izy nidina tany le ankizy lahy kely anankiroa lazaiko anareo mampalahelo tonga dia miboiboiky any rano tena hozy jesosy mahagaga ianao tena latsaka ny ranomasoko tonga dia nameko 500 000 le zazakely hoe tena tsy marina eo anatrehanao Andriamanitra raha olona sakiaka 15 millions 500 raha nakeo meko reto azy reto tena tsy marina tio volanareo lahy aza miteniteny amin'ny sefonareo fa tena hoe ataoko ohatrany hoe tsy haiko raha niraisy kombakomba tamin'ny devola fa cadeau faripoko hoe nalahelo anazy reo lahy kely nidina tany anatiny rehetrarehetra hoe ankizy lahy kely tsy hitako hoe mampitoviana aminazy dia vity zay ry havana dia tena miboiboiky andrano inona indray mbola natao le rangahy le sefony zareo indray napitsiny tonga indray izy satria tsy ampy zany le 2 millions tsy ampy amidy amin'le bus dia izy madama aloha lavahany ihany io izy fa raha tsy lavahany io izy tena amin'izay madama dia tsy oro rano madama ozy izy fa misotro rano tsara be madama madio madama izany natao dia inona no tianao atao manjeny rangahy dia ozy izy manampy 2 millions indray madama ozy izy jesosy tsy maninona ameko tena meko azy tsy nisalasala mihitsy ny 2 millions fa ny zavatra nitranga ry havana dia avy eo dia ozy izy ao amin'izay ozy izy alaina le ambina vola 3 millions satria 3 millions zany sisa ny ambin'le vola tamin'le 10 millions 500 tao voalohany dia teo ry havana tena meko anazy izy dia vavaka jesosy isaky ny tonga eto dia zao foana ny tenin'Andriamanitra ny ray aman-dreny hoe zao io problème anao io tsy problème anao io fa problème an'Andriamanitra tazomiko amin'ny teninao ianao zany fa problème anao zany io jesosy tsy eritreritra ny fahatsakany tsony jesosy fa okizay dia tena najanoko le izy tsy nieritreritra tsony dia voninahitra ao an'Andriamanitra maly tonga izy niaraka tamin'ny bus
falifaly be izy dia niteneniko moa le gardien hoe andrahoy sakafo reo olo reo dia mevary nisy anaikefatra izy tena nisy tenin'Andriamanitra hoe raha anao naty fahavalonao meo amin'izy le rano dia tena nameko tena nitanterahako ry havana teneniko le zandriko hoe ameo izy dia misakafo izy dia mbola nameko cadeau kely indray ary izy dia nitsofoko rano izy zao Andriamanitra momba nareo amin'ny asa rehetrarehetra ataonareo ary tadio tsara tsy herinareo na nitanjakareo na havitanareo an'io fa mbola famindrampon'Andriamanitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any faharoa izay ry havana ataoko fokely dia anankiray ity zany taloha nanana olana be teo amin'ny fiainako dia rehefa nanana olana be dia tena nanantonany Jesosy 95 zany andray Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainako dia nisy lalana nosokafan'Andriamanitra dia lasa tany an-dafy azanodina nomboka 95 dia tany dia rehefa tafita zany zay sy ny zanako zany manana zanaka anankitelo fa zanako zany efa lehibe efa manana zafikely efa lehibe daholo zany dia any daholo zay dia rehefa tafita rehefa tsy hoe tafita be iny manahoana fa mba hoe efa mba nampian'Andriamanitra dia tonga taty Madagasikara zany dia rehefa tonga taty dia nisy tany ambony fangitra dia nisy fianakaviana zany tena nampalahelo tena rahanareo no nahitan'izany latsaka ny ranomasinareo vehivavy mampalahelo kely mamerina zanany hafanakefatra izy nylozany vadiny dia zay manana tany dia ina zany amelomanao vady amanao zazy ireo miasa tany tena latsaka ny ranomasiko ry havana dia teo dy zay tsy maninona dia mianatra ngany zanako dia mianatra izy dia mianatra amin'ny ambony fangitra misy école katolika dia nampianariko tao leka izy dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa tafita soma tsara zany leka izy le nanomboka T5 le zokindrindra nampiko zareo dia ny anankiray moa zany T3 dia ny anankiray zany maternelle dia eo arariavana afaka BBC secondis dia mifindra première eo indray ny ady zay natokanareo hoe tsy nieritreritra hoe hanao vakansa hoe mangozokona le taty araka ina moa laka fitahim-panahy hoe anovo hery fa kay tsy zay fa niatrika ady inona indray rery havana nataony le zaza izy efa première dia tena hoe ny olona raha tena nyteny mihitsy tena mahay io zazy io tsy arakaraky ny situation zareo fa tena eritreretinareo ry havana atao anatin'ny fraction de seconde angambany ataoko tsika dia izy mamia ozy izy dia ahoana reto izy izy ny fitaovana dia tiany 3 dia okia lasa zany nomokomoka avy namonjy fotoana teto tamin'izay dia lasa nakany tsara lalàna fety ny fitaovana rehetrarehetra ny akanjo nentin'ny anatra ny tablier tonga ny reniny ry havana dia nalay ny reniny le fitaovana sy le 3 lasa izy na dia ngamany tonga tany amin'ny RMBus le raha matody ozy izy tsy anatra tsonony Stefa teo ary havana dia tena kepoka hoe le zaza efa première ve dia anao inona akavilona sy taona kitay Jesosy tena inona ihany inona ty Jesosy dia tena lasako nandohalika Jesosy misy toe-posy toe-mpanatsaraka ny sitraponao Jesosy aty amiko tena amboary dia ahoana zany zay mifanapahan-kevitra ozy izy nefa zany zany efa mandefa ny sakafony zareo sy ny fitafiana fa avy eo ry havana tena nandohalika tamin'i Jesosy nandohalika ataoko hoe hanina izy ny tany angamany lakamisy dia sabotsy tao an-trano nandohalika foana tsy nivoaka vavaka dia tena hoy izy hoe Jesosy andefasako message satria vidianako telefony zareo dia andefasako message izy dia zao ny message tao zany vavaka zao eritrereto tsara Stefa sao dia anenenana sao dia fanapahan-kevitra diso no ndraisinao nampatonga anao nanafanapahan-kevitra hoe tsy anatra tsony afa andeha akakitay sy andeha akavilona eritrereto tsara mbola 26 24 amin'ny latsinainy 26 25 26 ny farany andoavana an'le 3 eritrereto tsara tena zany amin'ny tomany mandohalika Jesosy avonjeo na dia mba hoe anampiny an'le reny zay zany tao anatin'ny saiko dia ny fanahiny koa moa zany zareo zany ampianariko mivavaka fa teo ry havana zavatra tena tsy takatry ny saintsika fa Andriamanitra nikasika ny fony dia iova ozy izy fa hiverina hianatra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ry havana tsisy nirinina azytsika tao zay teka mafia ho an' Jesosy androso rentsika ve zany fiovam-po zany alleloia tena hoe manaiky ambakaina noho ny amin'ny Kristy voninahitra ao an'Andriamanitra irery indray mbola ahafahako mijoro fahavolombeleto no nanovany fiainako rehetra mihitsy satria tamin'izay mbola nianatra teo amin'ny 2e trimestre teo koa rarany dia nisy croisade tany Majunga dia nandeha tany zay dia nieritreritra be hoe zaho te hijanona be aty rehefa vita ny croisade mbola mijanona kely manao vacances zany dia zaho efa nieritreritra hoe mety tsy anaka an'izany satria hoe mianatra
dia nefa nanaiky ihany izy dia nijanona tany herinandro aloha izay nefa avy eo nody a dia tonga saina indray hoe ohatry ny hoe nahita an'le maharatsy ohatry ny hoe lasa hitanao zany côté négatif ny tao an-trano rehetra dia lasa ohatry ny hoe ratsy be fahitanao an'le fianakaviana dia lasa le namana indray ny tiana be satria hoe ela tsy nionana zany dia le minamana be soatra izany dia avy eo nefa nivavaka indray hoe za tokony hivavaka hoe mba ho vainy toetrako tsy ahitany maharatsy an'le fiamihako intsony a nefa za nivavaka indray hoe lehibe andro eo fa za hoe araka amin'ny namako dia avy eo moa nandeha tany Avolo-Pointe dia sy tamatavy dia aretina nefa nitako tany sady tena tsisy ny karakara mihitsy ny amle tamin'iny dia nody indray ataty dia nangalatra indray ny kaheko dia nefa dia lasa tsy tiako daholo indray ny namako dia tsy tiako daholo konkoa ny tao an-trano dia tsy hitako intsony zany izay natao dia niteny indray hoe zaho andeha ho any amin'ny toeran-kafa indray dia lasa indray anakany amin'ny mbavohatra anankiray izay dia za zany mbola tsy tonga saina ihany dia avy eo za leo tao indray dia mifindra tany amin'ny toerana hafa indray dia mahita toerana andehanana foana zany saika ny misy problème kely fa tsy mba mifona amin'Andriamanitra dia mifampiresaka tsara dia avy eo ozy izy hoe zaho ahody dia premier hoany eritreritra ny hody nefa tsy tafody ihany a dia tafody ihany a teo amin'ny 10 août eo angamba ny tafody dia dia tonga teto dia voan'le toriteny indray hoe aza mieritreritra an'le hoe mahatonga an'izao tsy tiako ange satria ihanina manao an'izao dia mametsiny dia mieritreritra vavan'olona foana dia ohatrany foana ny ainana isan'andro dia nefa tonga ny antony hodiako izany hoe anaovako ny anniversaire-ko aty hiaraka amin'ny tananay sy ny anay sy ny namako rehetra sy ny fianakaviana sy nasaiko dia isaky ny anniversaire-ko tonga daholo izay olona saiko fa tamin'ity miantso olona ray dia tsy afaka miantso olona ray dia marary miantso olona ray dia miteny izy hoe tsy aty Antananarivo nefa izy ary voangana kely ny hitako teo dia dia fa hoe tsy tia handeha fotsiny izany izy dia za tsy tokony hitomany mihitsy tamin'iny fa ohatra ny hoe vao maika renay zany nampahery-be anahy dia latsaka ihany ny ranomasoko fa niafina dia avy eo tonga le anniversaire dia efa ozy izy hoe tsisy hevitra intsony zany fa dia eto dia avy eo nenay tonga avany dia nandefa hira be teo izy dia ozy izy hoe tena ohatra ny hoe mampahery-be anahy daholo zany le hira dia avy eo izy hoe tena marina kay zany fa zakay tsy rery fa Jesosy eo dadanay koa moa nandeha maraina be dia tsy naposiko mihitsy hoe andeha izy dia vavaka ihany aloha izy hoe Jesosy hoe rery be ho za mahatsapa tena rery be nefa za miresaka aminazy eo donc tsy rery matoa miteny aminazy eo dia avy eo za tonga saina ihany hoe tena tsy rery akay dia nihirahira be dia falifaly be dia izy hoe tsy ataoko androany ny anniversaire-ko fa tsy ataoko hoe tamin'ny 21 ho iny anniversaire-ko fa ataoko androany dia ohatry ny hoe nareo zany mba miaraka aminay eto dia tao anatin'izay nefa natsapa be hoe Jesosy tena niaraka tamina foana dia na jereko ny cadeau azoko be dia be ihany ary izy dia tsy hitako hoe inona mampalahelo anazy zany fa tena hoe niaraka tamin'i Jesosy dia tonga ihany koa mokozinanay anankiray zay tena nampifaly be anahy izy dia tena niaraka nandeha foana izay mandra-paharevan'ny andro hariva mihitsy ny ary izy vao tafody fa tena hoe Andriamanitra zany tena nanampy be anahy tamin'ny fiainako tamin'ny toerana rehetra izay nandehanako tena azo lesona be dia be dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery Raha teka mafia ho an'i Jesosy teny kely ny eo akaikinao hoe tsy hirery ianao hoe inona ny mampitomany anao voninahitra ho an'i Jesosy rery afaka mijoro vavolombelona mety mpahelaela nareo mety tsy nahita anao fa kahita ihany tsika eto voninahitra ho an'i Jesosy tamin'ny 22 juin zany nandehandeha lavitra kely tamin'ny bisikileta zay dia ny rivan'iny tamin'ireo moa nalaza be le hoe donaty fa tsy donaty no haniko fa sakafo eny an-dalana narary amin'izay ny hariva dia rehefa narary amin'izay ny hariva dia hoe eo tsaroana hoe ohatran'izao le nahazo anahy tamin'ny roa taona dia mihetsika indray afaka 6 mois dia afaka 2 taona dia ato amin'ny partiany appendicite no misy le izy dia noeritreretina zany hoe ohatran'io zany le izy dia
tena manana raha lasana bavy dokotera dia manontany dia miteny izy ohatra zao mila misotro rano ianao dia tia fanafody hoanina ohatra hoe vita keliny iny fa le izy ka miombo le izy dia tamin'le 22 juin le izy tsy mety izay tsony dia tanao sisy manantona dokotera dia misy professeur zay nasina tonga tao amin'ny Asira dia rehefa tonga tao dia tsapatsapahiny teo dia zay urgence dia eo amin'izay asa urgence dia nanomboka nandringa ihany koa ny agavanana zany dia nanontany le zandriko hoe fa maninona manomboka voakasika kosa izy nera siatikanao droity dia eo amin'izay zany dia resaka tamin'ny pastera dia jerena tonga dia zao notenen'le tao amin'le dokotera scanner bilan sanguin tamin'izay moa nandeha le teny teto hoe manao va fitiliana raha dia ngamba zao voatenenina le résultat dia nandeha amin'izay ny fotoana natao daholo ny scanner nataony iny dia sorana an'Andriamanitra moa mampiasa mpanjakana amin'ny vadiko dia prise en charge le izy tao amin'ny MM nataony radio le sujet nataony bilan sanguin nataony radio thoracique natao daholo ty rehetrarehetra ty dia jerena le izy toy izy le professeur ty fanafody ty loha hoaninao natao volondro dia miditra hôpitaly ianao dia nandrasana zany misy zany efa mamonjy fotoana ria supérieur dia efa mandingandinga dia miresaka amin'ny pastera dia zao le izy dia le zandriko efa tsy mitantara zavatra le dokotera zany tsy mitantara zavatra betsaka satria ozy izy le dokotera raha olona mety voan'ny appendicite ozy izy tsy amin'ny taonanao zao fa moins de 25 ans au plus no faravoany reny fa ny anao efa zavatra hafa mihitsy io jereny amin'izay le ina moa izy teo le CD tao anaty ordinateur dia miara-mijery eo zay hitanao ty izy izy nitsonainao dia ty le anina dia ty zao retireto efa nana daholo tena marina zany dia isan'ny tena hoe urgence dia le zandriko moa tsy niteny fa ny tena marina raha vony appendicite ka ohatra hoe vaky le izy 30 en 1 heure ihany dia maty dia nefa za zany nanomboka tamin'ny 22 juin dia miresaka amin'ny pastera dia hoe izy ohatra mipolo izy hoe ampianao fahasoavako zay tena izay fotsiny dia eny ianao zany enino marary fa mandeha ihany ianao dia avy eo dia sady mikarakara le taratasy misy procédure be izay moa zany miditra eny amin'ny polyclinique mpiasam-panjakana le vadina mpiasam-panjakana dia gratuit daholo le izy dia mikarakara le izy dia mandeha zay dia farany efa manomboka me sahirana amina mandeha ary dia farany niantso an'le professeur zay ahoana ma professeur fa zany lasa ohatra n'izao bon makanesa ty amin'ny Asira izy dia meko taratasy ianao latsinainy 28 juillet zany ianao zany tsy mbola mieritreritra ninina miditra ianao rahariva ozy izy dia fakahitanytsika dia niditra tany amin'izay dia rehefa tonga tany dia nasena nihinana fanadiovana tsinahy dia rehefa tonga dia urgence tonga dia tena juin anao ray andro roa andro dia mihinana kely ny hariva dia diovina indray maraina amin'ny alina ohatratra izay dia didina amin'izay le izy tao nelanela an'izay tany tany amin'ny polyclinique dia isaky ny roa andro atao bilan sanguin atao scanner atao ECG zany hoe fitaovana aloha zany ary fomba fa tsy voavidy zany fa misaotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra dia rehefa avy eo tonga amin'izay ny 31 dia hiditra bloky amin'izay ianao rehefa nampidirina bloky ianao dia tonga dia misy ohatran'ny pizza mahafahafa zay paoziny fa tonga dia tsy miakandro hatrany ambony ka hatrany ambany ianao aloha hiditra bloky ny hita didiko farany dia le nampidirina fandraisakely tamin'le anina zay dia voaka avy tany 4 heures sous anesthésie tao 4 heures ny fany dia ny alava le nandidiana ohatran'ny iny tao amin'ny kipo raha ohatra hoe nandidiana le dian'le avy eto ambony foatra zany ka midina aty ambany aty lava be ohatran'iny dia appendicite avy eny ohatran'iny 12 cm nataoko hoe 8 cm ny lavany dia ingeda be ny alaina
dia niteny amin'izay le dokotera, le professeur, tena sarotrarotra izy tao sisa fa talohan'ny nandidiana dia navoaka zany tsinay a, dia nidiovina aloha, dia zay moa tonga lesy le tataka be aty ambany eto amin'ny taolatratraka eto ambony voalohany eto zany manomboka mididika hatraty ambany foatra aty, dia navoaka daholo dia nidiovina aloha satria misy an'le nanalefa le miraikidraikitra reny a, dia nidiovina dia nitapahana le izy. Dia ianao amin'izay moa zany tsy mahatsiaro tena moa zany fa efa miverina any anatin'le salanao zany a, le nandraisanao 517 zay le izy, dia teo ao amin'izay. Dia nipitsomarana an'iny tonga le misy olana tonga anaty bokala lavalava zay, eo izy le tsy nahinana isolona 19,4 cm 220 grammes. Zay ny lanjany satria efa natao analyse patolozika le izy. Dia nitenen'le zandriko a, dia efa nahiny dokotera hoe sy hita tao anaty scanner voalohany tany amin'ny IMM hoe mety tumeur io. Dia le zandriko miteny hoe satria nilanitra tamin'ny 66 kilo dia tapitapoka teo 54 kilo, dia hoe tonga dia nitsolo le zandriko, ianao mety cancer mihitsy izy, mety misy cancer ianao izy fa andraso hitany io analyse cytopatolozika io izy a. Dia eo satria efa afaka le izy dia nety natao an'izay, atao nihita le izy, dia zavatra nihita natao anatin'le izy a tsy nahita ninina izy, voninahitra ho an'i Jesosy. Fa le sorona zavatra tsy nety dia nitohizana, dia sorana ny tompo a ny amin'ny fisin'ireny avelomena Andriamanitra fahaizany ireny, fa raha zavatra misy a dia hoe tsy mampino satria zao raha nikana azy anazy dia mety ho lasa le olona le hoe avoaka kely eto le tsinay, dia misy paosy ihany eto a, dia mitatazina atao amin'ny sisitsisiny eto fiainana anaty blouson ohatran'izao zany manomboka eo fiainako, fa tsy izay le izy fa mampamerina amin'ny lohany Jesosy. Dia sorona antsika rehetra mitondra mibavaka, dia misaotra lavitra moa ny eny amin'ny polyclinique lava, dia misaotra ny pastera, misaotra ny pastera sandratra, misaotra ny pastera rehetrarehetra izay tany, misy afaka moa misy tsy afaka tsy mifamezatsiny fa mivavaka reo amin'ny valian'Andriamanitra. Satria izy amin'ny Jakoba toko vateny fampivavaha mba ho sitrana, dia nitsapako anatin'le fampivavaha mba ho sitrana rehefa tena marary tsy mahavavaka, miova mihitsy dia mila mivavaka ny hafa, dia fampivavahana le izy dia ho sitrana, marary samy marary koa samy mifampivavaka dia samy sitrana ihany koa. Dia ty zavatra tantarako anankiray fa resaka toe-po anatin'le izy dia vita ny fijoana vavolombelona. Rehefa anao le ifo amin'izay ianao a dia somary tazotazon'ny olona, dia tao misy naka vidéo dia efa nitsakeky le izy fa ala tsy aseho an'izaniza mampiveve le izy. Hita ty pastera Iasoa tany namangana tany izy eo maty, tomany mihitsy izy nahita amin'ny paoziko tao hoe zao hoe paozy pastera satria tena eto misy fil, eto zao misy trasy le nampidirina an'le TNR iny anankifolo tamin'ireny nandritro 10 andro noko 31 ka hatramin'ny sabotsy ny voako nefa petaka teo foana dia tsy mihinam-bary tsy misotro rano, fa dia le zavatra izay nahita ireny zavatra fotsifotsy ireny izy dia miditra tsy azo atao ty amin'ny tanana fa le izy zany a mora mipoaka ny vainina fa misy vainina ngeza be izay tatao nanana tany dia nasisy zany dia ohatra n'iny ngamba ny lava le sisika teo le zavatra nasitrika teo dia mandeha eo foana 24/24 ampidirin'le anankifolo, tsy voavidy zany raha hoe fahafahana satria 1 million eo vidiny anankiray. Dia sorana ny tompo dia rehefa le fo amin'izay zany dia vokatry le fiain'le anesthésie 4 heures zany a dia misy fetritraikany ohatrany tsy mifonctionne daholo ny rehetra, dia voale fo voalohany dia anetsika ny ankibe dia marary ny vatana, dia eo amin'izay mandinika tena tsy mahazo menatsiny zany le olona le mipetraka amin'ny seza rolante reny hoe aty marary dia ngany tongotra marary tsy afaka. Dia rehefa le atory amin'izay amin'ny alina tamin'ny voalohany dia ohatrany hoe mahita zavatra dia mivavaka ianao, tamin'ny andro faharoa koa mbola mahita, dia zavatra nisy dia izao nisy fotoana vao mikipo masonao io dia ohatrany hoe any amin'ny monde hafa zany ianao, dia fanena amin'ny olona
maromaro fianakaviana dia vao mikipo masoko dia fanena tamin'ilay olona zay a tonga dia sasany efa niala tsara ohatra zao tombafy be a tonga dia pitika be dia jery anazy dia masony kio zany ohatra ny tezitra amiko dia zay tena iniko saranga tena fanahy iny a aiza ve za efa niala anazy alavitra be dia mitominy dia hitako foana zany izy dia tsy mahita toro ray andro 4 andro 3 andro atoandro anao mba mahita kely eo am'izay zany dia miresaka mivavaka ianao dia ilay olona dia ohatra ny miresaka aminao eo dia miresaka aminao fianakaviany dia satria miendrika ohatra ny tezitra ohatrohatrohatra zany dia zany fahoana dia tsy matory hatramin'ny 2 maraina amin'ny 3 efa maraina amin'ny maraindraina io vao mahita toro dia zao zavatra nataoko tia olo ty fa sady tsy mahalala fomba tsy nanao azafady ty mandona fotsiny dia sao tena inona no ataoko dia nahay mipitsika manao hoe mamelany elo eo anatin'le any dia namela n'le olona satria tamin'izay izy favinandona dia ohatra namoaka zavatra kely zay izy teo amin'ny ana misy taratasy hoe vao mikipo zany masoko dia izy izy tsy matory ianao paraparain'ny andro zay le soratra hoe tsy matory dia anao zany mihiratra ohatra zao dia vao mikipo ianao dia any dia tsy te hahita anazy ianao dia ahiratra ao masonao tsy matory mihitsy zany ianao dia zay le izy dia Jesosy hoe inona nataoko dia hoe mamelany elo dia vao namela anazy fotsiny a Jesosy mamela anazy avokoa rehetra tonga dia vao mikipo masoko tsy nahita anazy fotsiny dia afaka le izy hatram'izao mahita toro tsara voninahitra ho an'i Jesosy rery any a nafahako mitsika favombelona fa mbola l'état de convalescence moa zany mais 029 jours a dia mbola tsy afaka nandeha mihitsy fa tamin'ny herinandrano efa afaka dia nany régime ao anatin'ny ray volana mbola le bouillon de soupe reny aloha dia sorana antombo marina fa nisy fakam-panao nisy mariage zay namana dia tany amin'le izy self za tonga dia tsy nandeha voninahitra ho an'i Jesosy Zay tiaka ho an'i Jesosy ary témoignage farany androany voninahitra ho an'i Jesosy indray nijoroko vavolambelona eto a tena faly be ahy hijoro vavolambelona amin'ity toe zavatra anankiray nataon'i Jesosy tamiko ty mahakasika an'ilay fampianarana natao amin'ny pasteur Njiva Omaly dia nanosika anahy ny fany masina hoe mijoroa vavolambelona dia ny tena moa zany ampanetretena no ilazana hoe mba anisany mba hoe mba zahako zany tia mozika tia mihira dia mba mahay mihira kely fotsiny dia tamin'ny mbola kely akony a teo manodididina 7 8 9 ans teo dia matetika mihira foana dia ny hira tena fihirako tamin'ny mbola kely a hirany Antatiana dia hirany Antatiana foana dia maka hevitra anankiray mihitsy amin'ny tokana dia mihiranirany Antatiana foana akony dia tena inoko mihitsy fa tena faly mihitsy Jesosy tamin'izany dia avy eo amin'izay moa dia efa niakatra ny taona niditra tany amin'ny fahatanorana ho antsika izay tanora rehetrarehetra manatrika eto dia volo moa zany dia izy a tsy misintona atsika amin'ny zavatra tsy tiatsika fa amin'ny zavatra tiatsika ihany no isintomany atsika dia zany hoe niditra tao anatin'ny fikambanana gospel ihany moa zany ny tenako dia taona naneo an'izay fahaizana mihira zay dia fa nefa ilay fitiavana ny hiran'izao tontolo izao tsy miala fa eo ihany dia ohatrany hoe nisy namako amin'izay zany avy eo nikitika telefona izy dia zavazava telefona dia ohatra mbo nanantona anazy zany ianao zao dia mbo manana hirany ihany dia pira zao tontolo izao no teneniko dia mikitika tsisy an'izany ato fa hira évangélika iny ato tsy niteny avy eo ankisaka moramora dia ohatra ny jerevako ambony ambany avato ariny izy jerevako hatrany tambondohana ka hatrany am-paladiany dia hoteneniko anareo ny ao anatin'ny saiko rehefa avy eo dia avy eo indray nitandrareo fa ilay mihaino mozika ireny le mandefa radio dia
mba le mamadibadika raha zany le mba mitadirana mba hoe le mba tsara zany mahafinaritra reny e taloha tsika zany no toetsaintsika fa amin'izao tsika na inona moa zany na tiatsika foana satria Jesosy le tiatsika dia ohatriny hoe dia nandalo teo amin'izay nivoaka amin'izay le hirany Antatiny iny hoe aleoko ny ahy dia tsy zakako mihitsy ny maheno an'iny tena tsy zakako mandalo mandefa radio dia mandeha le hira tsy hoe tsy tiako fa ohatrany hoe manisy be anahy le hira satria za tena mbola ao anatin'le fitiavany hira n'izao tontolo izao dia tsy mety vitako hatramin'ny farany mihitsy iny hira iny rehefa mihira an'iny a dia mandeha le hira dia eniko le hira dia ozy indray avy eo ry Antatiny kosa zany satria hoe Antatiny indray no mena tsena dia mamadibadika le radio dia enona tsara le tongira dia fantatro fa maro tokoa dia eo dia le radio indray aloha nodinihana ela be dia ozy izy amin'izay ahako ny fa inona ro any zavatra tsapany zareo ka tsy tsapako inona raha hoany zavatra tsapany Antatina ka tsy tsapako dia hitany fantatro tsara fa nahita an'izay fanontaniako izay ny fanamasina tamin'izany moa zany mbola tanora mbola tsy nanambady fa mbola tao anatin'ny fahatantarana tsara dia avy eo amin'izay rehefa tonga taty amin'ny tokantrano amin'izay dia tao anaty tokantrano amin'izay no nentin' Jesosy tany amin'ny dezera izany hoe mandalo dezera ny tokantranoko amin'izao fa leo amin'ny dezera zany izao dia hoe tsy maheno feo afa-tsy Jesosy reny ihany tsy maheno feo afa-tsy ny tenin'Andriamanitra sy ny ao ianao mahazo tambitamby zavatra tsy azonao eny amin'izao tontolo izao tena eny hoe tena feno dia zavatra tena hoe tena tsapako dia hoe rehefa tena mandray an'i Jesosy ao anatin'ny fotsika tanterakitsika dia miala ho azy ny fitiavana an'izao tontolo izao tsy mila ezaka hoe za te hiala amin'izao zay zako te hiala amin'izao fa rehefa tena hoe tafiditra tsara tena mahazo toerana tsara apo-tsika Jesosy dia miala ho azy ohatrany hoe zavatra mipetapetaka amin'ny vatantsika dia rehefa tonga Jesosy dia manidina ho azy miala ho azy ireny dia tena hoe tena faly be amin'izay satria tonga tamin'ny tanjona niriko moa zany za satria taloha ny eritreritra mananana hetaheta foana za Jesosy mbo te eny tamin'izao moa zany tsy tena hoe mpiresaka be amin'ny Jesosy fa ohatrany hoe za mbo te ohatran'izany fa amin'izao zany dia na ny zanako ao an-trano arany izaka indraindray misy le hira taloha le hira tamin'ny andro taloha zany mandeha amin'ny télé dia sady mijery ilay télé izy mijery ana tsara ohatran'izao dia hitany amin'izay hoe tsy manaraka ilay izy amin'izay ilay hira maman taloha dia tena faly be hoe izay le hirako taloha efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao Jesosy no nomena voninahitra Alléluia. Somary lavalava ny témoignagentsika ialana tsiny pasteur ny amin'ny fotoana izay fa ho an'i Jesosy mino ahako fa nandray zavatra ianao mino ahako fa nahita ny fiainanao tao anatin'izany témoignage izany ianao. Alléluia. Témoignage voalohany dia tena hoe fiovam-po mikatsaka izay eo am-pon'Andriamanitra manao ny zavatra rehetra ho an'i Kristy manaiky ho ambakaina noho ny amin'ny Kristy iteny an'ity zavatra ity miinvesta amonjena fanahin'olona zany zavatra iainantsika eto zany misy olona manao investissement hikarakarana ny fanahinao. Amen. Dia lasa le fiainana taloha lasa le fiainana taloha fa miorina ao amin'i Jesosy ny antony le motivation ny antony hetsika rehetrarehetra dia sao dia sanatria atonga ny olona tsy ahiona amin'i Jesosy dia lasa mahafoy ny zavatra rehetra ianao misaotra an'i Jesosy fa izy ny ao ambadika izany nanovan'le toetra. Alléluia. Témoignage faharoa le zaza niantohana Nicolas rehefa nitodika tao amin'i Jesosy le madame
dia jesosy no mikasika ny fon'lay olona. Alleloia. Indraindray tsika ao anaty situation dia raha fa misy olona ohatrany hoe karakaraintsika ohatran'izany a, dia rehefa tsy mamaly le etaetapontsika le olona dia au lieu dia hitodika any amin'i Jesosy tsika dia lasa tabatabaitsika le olona. Lasa ohatrany hoe fanareo koa ve tsy hitanareo firy taona nareo, taizinareo raha tsy na katsaka tsaramaso voanjobory. Fa ao anatin'ilay témoignage teo tena hoe mandraytsika, tena hoe mieritreritra an' Jesosy a, dia misaina an' Jesosy a, dia mitodika any amin'i Jesosy, tsy mieritreritra matériel. Témoignage faharoa, le zazavavy a ohatrany hoe tsy mety ny ao amin'ny ankonana, dia makany amin'ny namana dia tsy mety indray ny namana, makany amin'ny fianakaviana tsy mety ny fianakaviana, tonga eto am-piangonana misaotra an' Jesosy fa eto Jesosy miandry. Teneno ny eo akaikinao tonga avy ianao e. Ohatrany hoe tsisy mety daholo ny ataony rehetrarehetra fa tonga eto a dia tsy manafisafy Jesosy fa miteny malefaka amin'ny alalan'ny teniny Jesosy hoe za miandry anao. Amen. Dia rehefa miverinao amin'i Jesosy tsika dia milamina ny zavatra rehetrarehetra. Androany zao tsika miara manao anniversaire aminazy, mitiafa mafy ho an'i Jesosy. Ataony androany io ny anniversaire miaraka amintsika. Zay a témoignage fahatelo a pasteur Junias. Raha ny toe-batany sy ny zavatra rehetrarehetra dia tena hoe tumeur moa izy teo. Tena hoe zavatra tsy tokony hohanina intsony e. Kanefa ao anatin'ny fiombonana amin'i Jesosy a, rehefa manao analizy dia ny fohanan'i Jesosy ampy anao fahasoavako. Alleloia. Fahadiovampo, famelan-keloka. Rehefa tsy mamela heloka ianao a dia tsy mahita tory. Androany zany a raha tsy mahita tory ianao, prescription omeny Jesosy ianao a mamela heloka. Any zany. Mamela heloka. Fitsory fotsiny e. Omeo zay takian' Jesosy a dia ho hitanao ny fiadanana. Amen. Témoignage fahaefatra. Olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao. Raha olona pira tia niran'izao tontolo izao taloha. Ozy izy hoe ampandrosoa fotsiny Jesosy dia ataovy mahazo aina Jesosy fa miala daholo ny zavatra izay mipetapetaka aminao. Aza tia izao tontolo izao na ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana indray. Ndao tsika hitsangana hisaotra an'i Jesosy fa Jesosy daholo nanao an'izany rehetrarehetra izany. Asandrato ny tananao dia hisaory izy, ankasitrao izy. Teo koa voalaza fa rehefa nanetsika ny Akibetongo ny pasteur Junias dia narena rary. Ianao tia na ny tananao na ny sofinao afaka hetsika ao tsisy mare marary. Andao rangahy hisaorana an' Jesosy zany a. Jesosy mankasitraka. Misaotra noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra noho ny amin'ny famindramponao, misaotra noho ny amin'ny alehibe ny faharimponao miandry ny fiovanay. Ary misy fotoana ary ianao mihitsy Jesosy manatanteraka an'le izy a. Le izy tokoa dia marina hoe tsy vita ny herinay, tsy vita ny tanjakay, fa rehefa amin'ny fotsotra izay a manantona anao dia ianao no mameno ny mpanga rehetra. Misy fotoana izay ohatrany hoe leo fiarahamonina, leo fianakaviana, leo vady, leo ankonana, leo mpiara-mivavaka, leo paster, fa ianao dia miandry anay a, dia mandefa teny foana ianao, lay teny feno fitiavana ao anatin'ny tady mazaka amin'ny fitiavanao no hitarianao anay, fa miandry anay foana ianao. Jesosy a, misaotra noho ny amin'ny fanasitranana, misaotra Jesosy noho ny amin'ny fahasoavanao, fa ny zavatra rehetrarehetra dia miara-miasa. Misaotra ny amin'ny fanasitranana, misaotra ny amin'ny fananganana, misaotra ny amin'ny hery, misaotra ny amin'ny tanjaka, misaotra ny amin'ny toe-po izay hovainao aty anatinay. Misaotra fa mandefa teny foana ianao Jesosy a, mba hanasitranana ny fonay a, ahatonga anay ho tafakambana aminao sy ahatonga ny fonao ahazo aina. Misaotra Jesosy a fa tena ampianarinao izay anana ny fonao, manaiky ho ambakaina noho ny amin'ny Kristy, mieritreritra fahamonjem-panahy ho an'ny hafa. Tsy ampianarinao izay hitabataba, fa ampianarinao izay hivavaka, hiresaka aminao, hibanjana anao ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Satria izay tokoa Jesosy dia tsy mahay manova olona, fa ianao no afaka mikasika fon'olona. Misaotra Jesosy a ny amin'ny fiainanay taloha, fa tsy anay intsony izany, fa ao aminao izay dia efa tonga olom-baovao. Ary indreto izay miara manandra-tanana mankasitraka anao. Misaotra Jesosy a fa novainao zahay, misaotra fa olom-baovao zahay, misaotra fa ianao ny velona aty anatinay. Dia indreto izay a miara mamerina ny voninahitra ho any aminao irery a, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hoe teka mafy an' Jesosy. Alleluia. Mbola hisaotra an' Jesosy antsika, satria Jesosy no efa nandony vidiny ny amin'ny zavatra rehetra nijoroana vavolombelona teo a,
dia satria jesosy efa nandony vidiny a teo amin'ny toerantsika tsy mendrika akorytsika ny andray famelan-keloka kanefa nomeny jesosy ny rany tsy mendrika akorytsika ny andova fiainana mandrakizay kanefa nomeny jesosy ny ainy ary ny solatsika izy raha isika ny tokony ho faty ndaotsika ho feno fankasitranan jesosy anatin'ity hiri-ty a tahaka ny hoe mbola tsy nihirany zany iry zany mihitsy ianao raha tsy androany ataovy tahaka ny hoe tiany fotoana tena homeny jesosy ahafahanao manome fankasitrana tsara indrindra noho ny amin'izay rehetra natao teo fiainanao ny amin'ny rany nanadiovany ianao tafahotanao rehetra ny amin'ny ainy natolo ny solo anao efa vita ho izy ny zavatra rehetra ny famonjenantsika Halleluja Saotra Jesosy naluanao ny vidiny ankehitriny vovonjy aho tompo misaotra Jesosy ako feno fankasitrahana ny tompony fonao azazatra fotsiny mihira tonga eto fa teneny Jesosy misaotra Jesosy fa traha amonjena misaotra Jesosy fa olom-baovao ankehitriny Halleluja zaho lay mahantra tsaroko eto izamoao tena very efadzambao nanjeny andro laveniao ny ota nanalavitray tony antsana lehibe avy niampitao no hitanao tsy navelanao ho very namboatra lalany anao teo amin'ny tiazo ale nafoinao ny lapanao atongai fonenanao ka teo aminy azo voalohany trosako tsy andevony otintsony ao tonga feny fanantena saotra Jesu no nirana misaotra Jesu voady misaotra Jesu voavo Suluai, tão passa ni pandut, ni levi mate anju ya now, fani tsangana ijai kares, fafante sana, frino kama jakisai, tunga ulu pa
hoanao izany Jesosy vonina hitra ny ranao manaty ranao manadio ny foko dia raneo asiteka mafy tsara anatina fifaliana na eno a zay nataon'Andriamanitra atao feno firavoravonany ao anatinao fa velona ny Andriamanitra ao. Izy ny boky ny Apokalipsy hoe ary izy ireo izy naharesy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry le ny iraintsika teo sy ny teny vavolombelona manambara azy le njoroany zareo teo fandresenao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'ny ady aza taitra fa ny fandresen'i Jesosy ny fandresenao inoko fa fivoriam-pandresena ny androany maraina indray satria na eno ianao nisy olona tao narary fa tsy maty tokony ho faty fa tsy maty raha ny eo an-tany na tsy vita fa vita misy olona ohatrany sorena dia avy eo vangin'Andriamanitra dia tsy sorena indray hitanareo ve le famangin'Andriamanitra azarato ny tanao dia asio fifaliana nisaotra ny amin'ny témoignage-n'le olona tsika efa tiako ianao mba hisaotra ny amin'izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao indrindra izay herinandro izay indray azarato ny tananao dia sakafo ny tompo ny fonao dia mifalia dia misaora mankasitrà aza vela ho ajambainy izay mbola tsy mitranga izay mety everinao fa mampahory ianao mevonahitra Andriamanitra fa teo izy ny tantana ny tahiry ny aro ny azona ny hainy vavaka anao namaly vavaka anao naneo fahagagany naneo ny fombany nanampy ianao mety ao anaty désert ianao fa eo izy no miseho fa izy ny miaraka aminao sy tsy mandao anao misy zavatra lalovanao dia eo Andriamanitra mamangy ianao isaory azy aoka indrindra izay tonga eto tena ho velom-pisaorana ny amin'ny zavatra misy ny amin'ny zavatra tsy misy araka ny tenin' Jesosy hoe misaora amin'ny zavatra rehetra ozy izy fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo misaotra ray aminaran'i Jesosy adiva marana ny herinandro izay mankasitraka manao jery todika ny amin'izay ataonao amin'ny fiainany tsiraray avy ianao ilay mitantana fitantananao ilay tsara indrindra azo antoka tsy mivilana tsy misy faharatsiana ary tsy misy tsy fahatanterahana ary tsy misy loza saotra fa ianao rehefa mamaly vavaka dia ilay ara-potoana ary ilay tsara indrindra ho anay no maninao mankasitraka anao izay ray aminaran'i Jesosy ny tany masinay raha mandeha amin'ny fahitana izay dia mety mahakivy sy mahaketraka fa zay teneninao no mahatonga anay mandeha amin'ny finoana satria fantatra efa zay teneninao no mitranga farany eo amin'ny fiainanay misaotra ny midinga pahasalamana misaotra ny amin'ny hery tanjaka tombonandro misaotra ny amin'ny fiainany tsiraray avy na tokantrano fiainam-panahy misaotra amin'izay ahafahanao amin'izao tontolo izao lasa tsy miaino hirana izao tontolo izao ahafahanao amin'ny toka ahafahanao amin'ny sigara ahafahanao amin'ny fitsangajangana misaotra ny amin'izay sitranonao esorinao amin'ny fahazaran-dratsy esorinao amin'ireo karazana toetra be dehibe izay manelingelina ny fanatrehanao misaotra ny amin'ity marain'ity indray fa tonga soeto izay notarianao tsy izahay ny mahay tonga eto tsy izahay ny tsara sitrapo tonga eto fa ny fanahinao no mitarika anay dia mankasitraka anao izay raha eo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta manaoko izay rehetra faly tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hitehaka mafy tsara ho an'ilay Andriamanitra tompony hery sy tompony fahevana mahazo toerana vetivety ary ho voninahitra Andriamanitra irery ihany arabao izay akaikinao tenizy tonga soeto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe tonga soeto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe amangy anao Andriamanitra hoe amen mahavariana fa rehefa tonga ny manolona ianao dia ianao mamangy azy fa rehefa tonga ianao ny fivoriana anasan'Andriamanitra anao dia ianao ny vangina halleloia androany zany raha tonga eto amin'ny fanatrehana ianao dia aza mieritreritra ianao no amangy amin'ny fanatrehany fa izy sy ny fanatrehany no amangy anao mahafinaritra be anisan'le nisy témoignage teo hoe fa inona ny tsapan'ny olona ka tsy tsapaka mahatonga an'ilay olona miteny an'izay na mihira an'izay
rehefa mametraka fanontaniana ianao dia mamaly Andriamanitra dia mamangy ianao Andriamanitra dia sokafan'Andriamanitra ny ao anatiny hoe mahatonga zareo le miteny an'iny hoe hira mandoaka amin'ny fery anaty a satria tena zay anie le izy dia ianao ny voalohany tsy azonao ohatrany tsy fery anaty zany le izy ohatrany mahafinaritra ary mahatsiarotsiaro n'le taloha e nefa tena ianao mihitsy hoe misy fery anaty kikisana le izy mihitsy vao mahainao vao le prélude an'lera fotsiny dia efa tsy te herika ianao tsy haiko aloha fa za loatra zany vao henoko fotsiny le feukira mety hoe nampahory taloha dia tsy te hainao an'le izy tsony a satria tsy te ho ampahorian-javatra taloha tsiny fa zahay efa ampifalian' Jesosy androany fa indraindray moa zany tsy ianao ny tompon'le hira fa mandeha ny an-dalana alefa le olona mitatatata le izy a fa mianatra ianao a tsy mampiditra an'le izy a ho any anatin'ny fonao tena kaikinao a tandremo ny tononkira enonao hoe alleloia io tononkira io mantsy a tsy mitovy zany a tsy mitovy ny zavatra teneninao sy ny zavatra irainao rehefa mihira ianao dia tena ny mombanao ray manontolo mihitsy ny manambara an'le izy fa rehefa miteny ianao a dia misy taona miteny ampinoana fotsiny ianao fa ao anatin'le hira zany tena mahakasika anao ray manontolo miaraka célébrer an'le izy dia zay ny tandremana mihinao fa tanatandreny vavolombelo ireny dia namangy antsika ny tompo a dia tandremo a ny zavatra renesy ny sofina tandremo ny zavatra tendrena fa tsy hoe tendreo ny zavatra tandremana tena mailo be anao amin'le tononkira tsy hoe misy Jesosy le tononkira na hoe misy hoe Zanahary dia tonga dia zany hoe ay any tompo zany enio tsara aloha vao mihetsika tena tonga dia bloqueo daholo ny muscle rehetra na dia efa te hetsika ary ianao enio tsara le tononkira hoe manambara an'izy aloha fa rehefa tsy manambara an' Jesosy a manome conseil anao a aza manetsika nini teo a na pio le izy raha ohatra ka eo ambany fahefanao ny mandefa azy mihira an'Andriamanitra mihira zavatra mifanaraka amin'ny sitrapo n'Andriamanitra amen androantsika dia nomen'Andriamanitra loha hevitra nampitondraina ny lohateny hoe mianatra malemy fanahy ohatran'i Jesosy ny fahalemem-panahy dia isan'ny vokatry ny fanahy anankiray ary andao vakiantsika fa voaresaka foana ny vokatry ny fanahy fa ho vakiantsika ilay izy ary mangataka mba hanokatra ny baiboly ny rehetra izay afaka nitondra na baiboly taratasy na baiboly ao anaty finday eo amin'ny Galatiana toko 5 ny 9:2 ka hatramin'ny 9:3 dia miaraka vakiantsika ilay izy dia horenesitsika hoe ao anatin'ireo toetra mandrafitra ny vokatry ny fanahy ny fahalemem-panahy rehefa mahita isika eny toerana ary dia manasa anareo hiara-maky miaraka amiko vakiana aminaran'i Jesosy manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharim-po fahamoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohatra izany amen ao anatin'ny vokatry ny fanahy ny fahalemem-panahy reo toetra rehetra voalazan'ny Galatiana toko 5 ireo dia mampahazo aina n'Andriamanitra tena kaikinao reo toetra n'Andriamanitra ireo hoe mampahazo aina n'Andriamanitra hoe raha mametraka fanontaniana zany ianao vao maraina hoe tompo inona reny mba hampahazo aina anao hoe dia mivaliny ny toetrany aseho anao sy hiainanao amen Jakoba toko 5:1 zao miresaka momba ny faharetana tsy izy rehetra no resahako fa ho tsidiako vedety fotsiny fa aveontsika tena andinika momba n'ilay hoe fahalemem-panahy na hoe douceur na inko hoe alefahana na inko hoe fahamamina zany no atale fahalemem-panahy daholo fa ty Jakoba toko 5:1 zao miresaka momba ny faharetana na ran Jesosy indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra
efa renareo ny faharetany Joba rehefa hitanareo ny farany nataony tompo taminy fa miantra indrindra ny tompo sady be famindrapo. Anisany nampitsimbadika ny tantarany Joba dia izy nanam-paharetana. Menara manana faharetana. Tena kekinao mianatra manana faharetana hoe tsy voatery eo ny zavatra rehetra hoe fa amin'ny fotoana mahamendrika hoe mianatra an'izany tsika aza tereniny zavatra any anatinao ianao hoe raha ny fijeriko anazy tokony amin'ity fin de semaine ity izay valimbavaka izay aza terena avelao Andriamanitra anomen'ilay izy ara-potoana ary possible mety ianao ary hiteny hoe efa tara ilay izy fa tsy tara ilay izy amin'Andriamanitra. Izay mahatonga antsika mianatra patience. Ka na ny zazakely rehefa manomboka mipetraka ao kibon'ny mamany dia tsy azonao avoaka iny afaka ray volana fa tsy maintsy endrasanao sy volana. Ary anisan'ny sakafo faran'izay matsiro dia tsy maintsy endrasanao ny fandrahoana azy faran'izay ela. Tsara ny salady izay mihinana azy, alleluia. Fa tsy mitovy mihitsy amina sakafo noketrehanao adiny 10 ohatra. Dikan'izay mila mianatra ianao manam-paharetana. Romanina 8:29 tena kekinao mandehana amin'ny fitiavana hoe menaran'i Jesosy 28 azafady. Fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Rehefa manaiky ianao hiaina amin'ny mpitiavana ny atao hoe fitiavana na agape dia anisany anankiray dia ny hoe mianatra tia na dia fa tsy hoe tia satria. Tsy misy fepetra ny mahatonga anao tia. Raha voenao zany le hoe tiako, tia olona tia satria dia mbola fihetsepo eo amin'ny nofo dia sady tsy maharitra izay no mamita teny ianao, no mamitaka ny olona ianao, no mamitaka n'Andriamanitra ianao. Fa ny fitiavana avy amin'Andriamanitra dia tiako tia olona tia na dia. Satria fony mbola mpanoty isika nefa maty hamonjy antsika Kristy, izay ny fitiavan'Andriamanitra. Ary ny tena fitiavana tsy isika mitia n'Andriamanitra fa Andriamanitra mitia antsika. Rehefa manaiky ianao ity olona apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, na ray aman-dreny, na vady aman-janaka, ny pasteur anao, filoham-pirenena eo amin'ny firenena izay misy ianao, eto Madagasikara ianao, tsara ianao tia ny filoham-pirenen'ny hafa, manaiky an'izay satria manomana mandrakizay ianao. Tia na dia. Ary anatin'ilay fitiavana dia mianatra ianao manao zavatra tsy manantena valiny. Izany zao anatin'ilay agape daholo. Isaia 12:3 nisy efa nitenen'ilay zanak'Andriamanitra sy mpampon'Andriamanitra teo averiko vakina kely fotsiny dia avy hatrany dia hiditsika anatin'ilay fahaleham-panahy. Anaran'i Jesosy amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Jesosy ny loharano famonjena mandrakizay. Ny ahafahanao manovo ao amin'ny trésor inestimable sy puits éternel du salut ao amin'ny Jesosy. Ao amin'ny Jesosy zany ny rehetra dia ny fahafahanao maka an'izay teo izy ny boky Isaia amin'ny alalan'ny fifaliana. Dia ahoana pasteur raha ohatra ka bongo-dranomasina ilay zanak'Andriamanitra tonga eo fanatrehan'Andriamanitra, inona zany no azony? Ampahirezina izy. Fa mbola tsy mahazo ninona. Satria tsy maintsy mahery aloha izy miverina amintsika sy mifaly, izay vao afaka omena famonjena. Rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao, izay no mahatsara an'ilay miaraka amin'Andriamanitra foana, dia tokony ho fiainam-pifaliana no hita any amin'ny tarehanao. Satria ao ambadik'izay fifaliana izay mihetsika Andriamanitra midélivrer sy milivrer famonjena eo amin'ny fiainanao. Tena kaikinao ny famonjena tsy ho an'ny olona mototra hoe. Dia to dia tsikitsikiangina sao dia ianao ilay mototra tsy mahazo dia tsikitsikiangina aingana be mihitsiny. Satria fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharam-pamonjena. Tsika izany tsy afaka anova hoe ka efa poritra sy tery be tena mijaly be ato izay Andriamanitra hoe mifaly aloha. Avy amin'ny mijaly mifaly vao vonjena. Traindray nefa eo amin'ilay fifaliana saotin'ny olona nefa tsy azo dinganina io. Tsy maintsy faly aloha ianao.
vo afaka misitraka famonjena. Alleloia. Ndaovaka itsika Matthieu 11:20 ka hatramin'ny 7:20. Inona no tenenin Jesosy? Matthieu 11:28-29 naran Jesosy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Ento ny ziokako ka menara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Petera 1:7-4. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy: aoka ho toetra miafina ho am-po izay tsy mety ho loha, dia ny fanahy malemy na inky hoe malemy fanahy sady miadana na inky hoe mangina izay soa indrindra eo imasin'Andriamanitra na inky hoe izay toe-panahiny anaty manana ny lanjany sy ny vidiny lafo indrindra eo imasin'Andriamanitra. Io contexte ny boky ny Petera voalohany io dia miresaka momba tokantrano ny apôstôly Petera. Miresaka izy hoe ny qualité-ny vehivavy izay vady dia tsy tokony ho zavatra ety ivelany, fa tokony ho zavatra ao anaty. Dia manondro an'i Kristy miresaka amin'ny fiangonany, izany teny zany. Ny qualité-na fiangonana tiany Jesosy hijoro miandry ny fiaviany amin'ny mampampakatra azy dia tsy fiangonana maneho fahatsarana ety ivelany fotsiny, fa ahitany Jesosy fahatsarana ao anaty. Dia ino ny fahatsarana ao anaty io? Mahavariana be fa eto tonga dia miteny mihitsy ilay epistily hoe ny fahalemem-panahy sy ny fiadanana hony dia anisan'ny toetra lafo vidy, great price izy amin'ny teny anglisy, prix ambony be. Zany hoe io fahalemem-panahy io zany tena miteny be, misonona be io eo imasin'Andriamanitra. Ny toetra rehetra sarobidy eo imasin'Andriamanitra, fa le fahalemem-panahy mihitsy no isisia kely amin'ity anio ity mba ho tonga ao anatinao fahatsapana hoe za ihany koa Andriamanitra te hiainana izany fahalemem-panahy zany raha izany no mahafinaritra anao. Tove amen. Verina amin'ny Matthieu teo amin'izay toy izy Jesosy: nareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, makanesa ty aloha, aza mpitondrain'olona le entana. Zay no madisa aloha eto am-bavakany, fa zay tsy afaka natrika le fotoana sabotsy. Tsy ny vavakao no entineto, fa ianao ny tongeto. Tena kekinao, ianao no asainy tonga hoe, fa tsy ny entanao no ampitondraina hoe. Taotratra maheno tsara tsika hoe, satria tsy ny entanao mavesatra no ifantohan'i Jesosy, fa ianao mihitsy ilay mavesatra tiany ho karakaraina. Ary mahafinaritra be toy izy Jesosy, rehefa renao fa ohatry miasa fatratra, miasa mafy be ohatry ny tsitsy zany andeha ho aizy, miasa misasatra toy ny tsy misy vokany, miainga maraina ihany ohatry ny alina ihany vao mody fa ohatry ny tsitsy izay fiantraikany, ohatry ny mavesatra lavo zao. Toy izy Jesosy, zay olona zay asevo makaty amiko aloha. Izy tsy niteny hoe teneno izy tonga dia esoroka eny an-dalana ny laliny ny entana. Tsy manao ninninona aloha izy raha tsy mankeo aminy aloha ianao. Zay mahatonga ny hoe ny zavatra rehetra dia metomboka eo amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Tsy maintsy communion ny andohan'ny zavatra rehetra iarahanao amin'Andriamanitra. Mankeo aminy aloha ianao, aninona eo ianao? Inona no ataonao rehefa mankeo amina olona anankiray ianao? Ohatr'izao taona zao ve? Jerena fotsiny izy. Dia avy ianao teny hoe quoi? Zany ve? Miresaka. Teraka ho azy ny vavaka. Isika ireo zany tsy tokony hoe tokony vavaka, mila mivavaka, efa mivavaka, tsy zay. Fa tokony ho renao fotsiny hoe mankeo amin'i Jesosy mino fa tsy hifampijerijery eo izay mianaka, fa hifampiresaka.
mankeo amin'i Jesosy aloha miaona aminy, miresaka aminy, mifampizara aloha zay vao mianatra ny toetrany. Ozy izy menara amiko ary ny toetra-pianariny anankiroa, famalemy fanahy sady tsy miavinam-po. Douceur et humilité, malefaka sy manetry tena. Tsy resaka betsaka momba le manetry tena aloha androany fa mety ho atao amina fotoana anankiray manokana, fa ilay hoe malemy fanahy. Hoy ny Jaona 2:14, Jaona 15:4 dia mampianatra ny tompo fa tsy maintsy avy amin'ny communion vao mamoaka fruit. Miombona amin'i Jesosy aloha vao mianatra mamoaka ny toetrany. Vakina aminaran'i Jesosy, tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia itoy zany koa ianareo raha tsy miray amiko. Tsy possible hoy ny tompo ny fruit tsy misy communion. Tsy possible ny hoe mamoaka ny toetran'Andriamanitra ianao nefa tsy niombona taminy, tsy misy zany. Dikan'izay miombona aloha aza maika hamoaka toetra, fa miombona tsara, miaraha amin'Andriamanitra aloha, zay vao mianara mamoaka ny toetrany. Tsy maintsy communion aloha vao fruit. Avereno, communion aloha vao fruit hoe. Avereno, fiombonana vao vokatra. Avereno, miaraka amin'Andriamanitra, zay vao toetra n'Andriamanitra. Isika dia sampana tsy mahay mitondra vokatra irery, satria tsy avy amintsika le vokatra. Zay mahatonga izy hoe tsy ezaka avy aminao, tsy hoe miezaka amin'ity anao malala, atipoko no ambadika zay. Satria le olona zany ka ezahanao mity azy, tsy ezaka le fitoetra, tsy ezaka le izy. Enao mampiasa ny safidinao angetaeta hiaina lay fiainan'Andriamanitra, dia mi-intervenir amin'ny fanahy masina mitarika anao hiaina lay vokatra ny fanahy. Tsy avy amintsika le fruit na le vokatra na le toetra, fa avy amin'ilay voaloboka na ihany koa hoe avy amin'Andriamanitra. Fa isika no mitondra sy maneho hitamaso an'ilay vokatra ny fanahy atao hoe toetra. Andriamanitra tsy hitamaso fa ianao ny hitamaso. Ny toetra n'Andriamanitra tsy isy malala, fa ny toetra n'Andriamanitra aseho anao hitamaso no hitan'ny olona. Mandray an' Jesosy, miaraka amin'i Jesosy, zay vao toetra an' Jesosy. Averiko mandray an' Jesosy, miaraka amin'i Jesosy, zay vao toetra an' Jesosy. Ireo olona nofidian'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha, zany hoe rehefa miresaka momba ny testamenta taloha dia mialohan'ny nahatongavan'i Jesosy nandatsaka ny rahany, satria ny rahan'i Jesosy ny fanombohan'ny testamenta vaovao, raha ny fanomezana ny didy sy ny lalana tao Sinay no fiandohan'ny testamenta taloha. Ny olon'ny testamenta taloha zay nanana toetra tsara mety tamin'Andriamanitra, ohatran'ilay fahalemem-panahy resantsika io, dia toetra n'olombelona mitovitovy amin'ny toetra n'Andriamanitra. Fa rehefa tonga Jesosy dia novain' Jesosy, satria tsy niandrenao izy hiezaka, taloha le hiezaka hamoaka toetra tsara mety amin'Andriamanitra, fa ny toetrany mihitsy ny tonga dia nampidiriny ao anatinao. Raso aloharany. Rehefa miteny ny Baiboly hoe malemy fanahy Mosesy, dia tsy hoe toetra n'Andriamanitra ny tao amin'ny Mosesy, satria Mosesy mbola tsy nanana ny fanahy an'Andriamanitra. Fa le fahalemem-panahy ny aina Mosesy mitovitovy amin'le fahalemem-panahy an'Andriamanitra, dia mety Andriamanitra, dia marisika Andriamanitra, mazoto Andriamanitra, dia miaraka amin'ny Mosesy Andriamanitra. Fa ny tao am-pon'Andriamanitra rehefa ho avy ny fotoana ka hampidina ny fanahiny amin'ny nofo rehetra, dia ny fanahin'Andriamanitra rehefa miditra ao anatin'ny olona dia mitondra mampitobaka ny fahafenoan'ny toetran'Andriamanitra ao anatin'ny olona.
ny tombontsoa anao mihoatra no Mosesy zany dia ianao vao mandray an Jesosy dia para-plein ny toetra an'Andriamanitra ao anatin'ny fonao. Réaction anao zany vetivety aloha. Alleluia. Mosesy niezaky ny alemy fanahy, vitan'ilay izy. Fahalemem-panahin'olombelona ny ainan'ny Mosesy, fa mbola tsy fahalemem-panahin'Andriamanitra. Ianao androany vao mandray an Jesosy, na tsy angatahanao, na tsy takatry ny sainao, na tsy tsapanao, na tsy renao, tonga dia mitobaka ao anatin'ny fonao ny fahafenon'ny toetra an'Andriamanitra, ahafahanao mamoaka azy amin'ny fotoana ilana azy. Teneno akaikinao, ao anatin'ny fonao zao hoe raha efa nandray an Jesosy ianao dia misy fahalemem-panahy ao anatinao. Misy olona zany eto kizitimbelona, fa misy fahalemem-panahy tsy mivoaka ao anatiny. Ny andraikitrao zany tonga saina fa efa manana, mianatra mamoaka raha-potoana amin'ny fotoana ilana azy. Soa ianao fa teraka amin'izao génération zao, ary sambatra ianao. Sy tehaka mafy tsara an'Andriamanitra. Inona no zavatra mitranga rehefa manaiky ny olona anankiray hiaina an'izay toetra malemy fanahy zay, izay voalaza fa toetra an'Andriamanitra, mampahazoaina an'Andriamanitra. Inona amin'Andriamanitra sy ny momba an'Andriamanitra ny mahazoaina rehefa malemy fanahy ianao. Dia izay te hainao an'izay valiny izay mba hatsangano vetivety ny tanao kavanana hoe sotra tompoko. Voalohany rehefa manaiky ianao ny aina amin'ny fahalemem-panahy, dikany hoe malemy fanahy dia malefaka. Tena akaikinao, tsy gidragidra hoe fa malefaka hoe, tsy mangidy hoe fa mamy hoe. Iny tsy hoe mo fa mamy, mahafinaritra be. Zany le fahalemem-panahy. Karaha manatrika eto ianao ohatran'ny mangidingidy ho anao ty fotoana ity. Tsy mamaly an'izy, motifanina be izy eto, tsy manao maina, tsy manao ianao ane zany teneniko zany, miova ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alohan'ity firavana ity, misy ho atao batisa amin'ny anarana vaovao, mamy, tantely, yaviavy, raha siramamy. Amin'ny dessin animé dia hoe sa sucrerie fiantsoana azy. Ao zao misy tonga saina be hoe ary ty paster ty jery le dessin. Misy za zao aminay dia tsy maintsy miara-mijery eo mba hijerevana inona ny azo raisina sy inona tsy azo raisina. Misy an'izay mpanjaka izay sa sucrerie izay. Any izy any. Fa tokony hoenao izay sa sucrerie izay, tokony mamy ny any am-bavanao, vao miainanao dia matsiaro ho finaritra ny olona. Ohatr' izany le tian'Andriamanitra iarahana lalana. Voalohany, ny mahazo aina eo amin'Andriamanitra sy ny tontolony rehefa manaiky ianao ny aina malefaka fa tsy gidragidra dia ny fanatrehany. Azo tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Misofra be zany ny fanatrehan'Andriamanitra, mijaly be, miafy be ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha toka tsy omentsika ilay toetra, satria efa nanao fanekena izy fa tsy andao anao. Tsy napetrany ao amin'ny fisian'ny toetra sy tsy fisian'ilay toetra. Satria ilay toetra efa napetrany ao anatinao. Mijery ny toetra nefa ao mbola tsy mivoaka Andriamanitra dia manao fanekena fa tsy hamelanao irery, nefa ianao masosotra. Fa zay zavatra zay ny tombontsoa be, satria ambara-pialanao eto ambony tany miakompania anao Andriamanitra mba ho tanteraka amin'ny fiovanao ho any amin'ilay fahatanterahana. Deo tsika isan'izay olona tsy ampijaly an'Andriamanitra amina toetra tsy hita na manky tsy ampy ao anatsika. Avereny hoe manomboka androany mianatra malefaka.
Exodosy 7:22. Voalaza aloha zany fa anisan'ny modelin'ny testamenta taloha manondro an' Jesosy amin'ny fahalemem-panahy dia Moïse. Numéro 12:3 dia miteny fa Mosesy dia lehilahy malemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Malemy fanahy ikoizana be ilay lehilahy io. Ary izay mahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra mahazo aina be eo amin'ny fiainan'i Moïse. Raraka ilay fahalemem-panahy Moïse taty aoriana. Satria ny olona malemy fanahy tsy mora tezitra. Nefa Moïse rehefa nahita ny zanak'Israely niodina ka nanompo sampy, dia sady tezitra sy sorena izy dia fantatrao ny zavatra nataony tanatin'ny fahatezerana. Ny zanak'Israely niodina, Andriamanitra nanome didy folo, Mosesy ny sorena, ny didy folo soratan'Andriamanitra tsy naniniana taminy indray no nivakiny. Ohatra ny hoe manome tablety ahy ianao, amen. Dia misy olona manao erreur ery, tezitra amin'ilay olona dia ny tablety omenao anto dia atotako amin'ny tany dia hitsahako. Nalemy fanahy ihany Moïse fa tsy voatahiry ilay izy. Dia nandefitra be Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe okey, miakara indray ary dia averiko soratana indray ary ilay nisoratako fa nivakinao. Izay mihitsy tenen'Andriamanitra. Ilay nivakinao ohatran'ny hoe tsy asiako resaka na dia nitenenina ilay nivakinao. Ohatran'ny hoe mba miteny Andriamanitra hoe mba aza vakiana rangahy ilay mba natao. Fa miakara indray aloha ary dia ao fa hosoratako indray ilay nivakinao. Nandefitra Andriamanitra. Fa nisy fotoana Andriamanitra ny teneno ny vato mba hamoaka rano dia tezitra indray Moïse. Tena akaikinao izay ilay tezitezitra hoe teneno akaikinao misy farany io hoe inona indray natao ngarainy efa tenenina hoe tenenina noho ny amin'ny fahasorenany sy ny fahatezerany amin'ilay zanak'Israely ohatrany tsy mety miova, tonga dia nikapokapohany tamin'ilay tehany efa mahagaga. Iny koa ny ranonareo rangazy. Nisy an'izay. Toy izy Andriamanitra hoe ny teny ianao ampiasa vava, tsy nanamasina teo masina Israely ianao nampiasa tanana, tsy mifehezinao ny fahatezeranao okizay janona. Mila fehezinao io fahatezerana io, mila tehirizinao ny fahalemem-panahy. Amen. Ozy izy le teny amin'ny Exodosy 24:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa Mosesy ihany no anakaiky an' Jehovah. Ohatrany tonga dia miteny Andriamanitra Mosesy ihany miakatra. Dia tsika mety miteny hoe Andriamanitra, fomba fitentsika olona zany, Andriamanitra manavakavaka. Tsy manavakavaka izy fa anankiray no hita amin'ny malemy fanahy dia iny no ampiakarina. Raha roa no hitany dia izy roa no nampiakarina. Fa hatreto aloha matony anankiray no nampiakarina, io rery zany nalemy fanahy. Mba tsy ho Mosesy rery miakatra eo aminy androany, dia tsy miandry izy hanana fahalemem-panahy ianao, fa vao mandray an' Jesosy ilay tonga dia apetrany ao anatin'ny fonao ilay fahalemem-panahy dia manapa-kevitra ianao mamoaka an'ilay izy mba hahafahanao miakatra miaona amin'ny fanatrehany. Jaona 8:29 amin'ny anaran'i Jesosy, izao no tenenin' Jesosy. Ary izay naniraka dia eto amiko. Tonga dia tonga saina zao ianao fa maninona Andriamanitra ray ny tonga dia eo amin'i Jesosy. Avereno satria malemy fanahy Jesosy. Tsy nandao aho irery izy satria za manao izay sitrany mandrakariva. Ao anatin'ilay manao izay sitrany mandrakariva ilay fanehoana ny malemy fanahintsika. Malefaka mora tarihana, mianatra manao zavatra tsy tiana nefa tokony atao. To dia dinganiko ilay izy. Hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy ao amin'ny Exodosy 4:4. Inona ny eny tananao tena atsipazo. Voningadina teo amin'ilay tany ilay hazo, tonga dia mivadika mena rano. Inona nataon'i Moïse, le grand prophète, le héros de Dieu, l'élu du Seigneur. Inona nataon'ilay olom-boafidy, ilay lehilahy voaositra, ilay olona novidian'Andriamanitra sy nitsongainy tao anatin'ny amatapitrisany. Tongotra ankatoka. Lasa izy nitsoaka. Ay zany io olona ampiasain'Andriamanitra anao fahagagana amina mirakla kreativa hazo mivadika bibilava io olona matahotra bibilava. Raha ny tiany Mosesy sao dia vao natsipy le tehany mivadika bitro kely.
dia miaraka amin'ilay masika loatra ontonenene biby lava atahorany tonga dia nivadian'ilay menarana satria ny zavatra ilaina hoenetana ny farao afahana miresaka ilaina entana Mosesy afahana miresaka amin'ny farao a tsy tehana fa biby lava tsy bitro fa biby lava. Inona ny réaction'ilay olo mbo ositra ilay olona akaiky an'Andriamanitra tsy tokony misy tahotra ao anatin'ny fony ary sopla be izy tongotra nikatoka tsoky ngarainy dia vao nandeha nitsoky izy etretany etreto mba mangataka ny pasteur amin'ny rahalany ahy izay misy volombava zany amen eto pasteur njiva vedety eo pasteur dia pasteur sandratra afa-tsy amin'ny ilany atsy zao mamitovitovy tsara amin'ilay ohatry nitranga tamin'izany le Mosesy niaona tamin'Andriamanitra dia ny ten'Andriamanitra atsipaziny tehana mivadika biby lava. Inona réaction voalohany? Lasa izy naninona? Tsoka. Dia rehefa nitsoka izy dia mahavariana fa lasa teto indray Andriamanitra ny teny. Hoaiza ke ianao io hitsoka hoaiza ianao io? Enareo ve zany niala teo izy fa tsenain'Andriamanitra teto indray izy Andriamanitra hoe verena raisy le biby lava atahoranao. Mahazo mipetraka nareo amin'ny rahalahy dia miverina tany amin'ilay jereo ane raha tsy nandositra izy zany dia tsy reraka. Mahita olona eto tafaverina tsara amin'ny tompo tena mahita tsy mialaala lavitra satria ndona isaina miaona amin'ny Jesosy teto Antananarivo ianao dia misy programme teneny dia lasa ianao mitsoka ny Dego tonga ny Dego ianao miteny tompo hoe miverena maneno ke rehefa mandeha dia miala lavitra izany koa rehefa mba miala akaikikaiky amin'izay rehefa miverina tsy sasatra tena sérieux zany Alléluia. Rehefa miverina teo Mosesy eto amin'izay le fahalemem-panahy toy izy Andriamanitra raisy le biby lava tsy tianao sady atahoranao nantsiranao. Proof fa nalemy fanahy Mosesy sene baiko. Zao misy olona tsy mahazo maninona sene baiko mahazo teny grika anga zany. Fomba fiteny tamin'ny andro fanjanahantany zany hoe Sénégal mahazo baiko. Sénégal tsy mahazo teny gasy fa rehefa tenen'ny ny mpanjanaka frantsay hoe zao atao dia manao tsy misaina izy inona no mety ho fiantraikany sina dia misy fotoantsika mila mianatra an'izany ho tain'Andriamanitra ny ny mpino rehetra ny Sénégal fa tonga dia tsy ny saina ny tenany Moïse fa tonga dia ny saina n'ilay direktiva ary Andriamanitra tsy niteny hoe raha izy ilay menarana fahinetananao dia hiverina ho tehana tsisy an'izany tsisy fampanantenana fa ordre sy direktiva ny latsaka zavatra tsy tiany fa tonga dia nalainy. Nisy taona nany amin'ny pasteur Rodolphe fa tamin'ny vao nanolo tena nanao sakafo izay izy margôzy atsanganana ny tana izay mahay iny za margôzy zany Jesosy inona le izy zavatra mangidy izy nefa nanandrana ny ivakinina ary tao le olona toy ihany eny io tsara ny gidin'le ny ivakinina ohatry ny bitro kely manoloana ny gidin'le margôzy ohatry ny omby be mazava kapa zay. Jesosy pasteur io sakafontsika androany ho ano tsara sa tsy tsara manapiare eto ambony tany neto zay tianao no atao mianatra ianao mba manao zavatra tsy voatery ho tianao nefa saina atao ary mety zany mety mbola mampaharitra antsika mandraka androany angambany nihinana margôzy tamin'izany le toetra zany tikitelina fa tsy le hohanina tena akaikinao eo amin'ny fiainana hoe tsy voatery izay tianao hoe fa raha vitanao no mifetena hoe mamoaka fahalemem-panahy manaiky anao zavatra asain'Andriamanitra ataonao nefa tsy tianao dia ho sambatra ianao sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo.
Voany raisiny Moïse le biby lava vadika tehana. Mba ahafahantsika miaina zany hoe manao zay sitrany mandrakarivo zany. Toy izy Romana 9:9 ary zay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy afaka manao zay ahafinaritra an'Andriamanitra zay eo amin'ny nofo. Maneke hiaina eo amin'ny fanahy, aza-pidinina mihitsy ny adinao, aza-pidinina ny fanirianao, aza-pidinina ny mombanao, miakara ho ao amin'ny fanahy avokoa ny décision raisinao. Hébreu 11:6 raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Tsy afaka anao zay ahafinaritra an'Andriamanitra ianao le manao zay sitrany mandrakariva raha tsy mandeha amin'ny finoana. Aza mandeha amin'ny fahitana, mandehana amin'ny finoana. Tenenino akaikinao aza mandeha amin'ny hitany masonao. Mandehana amin'izay nitenenin'Andriamanitra hoe. Ny Baiboly anie rehefa diniantsika dia Andriamanitra miteny dia mahatateraka ny teniny. Mety maharitra io fa mitranga io. Ary mampaharitra azy rehefa tena diniana tsy Andriamanitra loatra fa tsika. Rehefa vonintsika afainganiny io. Rehefa mbola ny andalam-panamboarana antsika ny tompo tsy ataony loha io satria sao ahavery anao zay omeny anao. Zay valio tsara zay. Omeo tsara ny toky amin'Andriamanitra tompo zay ataonao ara-potoana eo amin'ny fiainako sy zay mbola tsy ataonao dia tsy ampisaraka aminao, tsy miala aminao mihitsy ninninina mitranga sy tsy mitranga eo amin'ny fiainako. Voalohany, mahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra. Faharoa, mahazo aina ny herin'Andriamanitra. Ny asa fanompona misetrasetra amin'ny kery rehetra dia misy fototra vokatry ny fanahy atao hoe fahalemem-panahy. Tsara toko 4:7-4 ny anaran'i Jesosy dia hoy Samsona aminy, avy tao amin'ny mpihinana no nivoahany hanina ary avy tao amin'ny mahery no nivoahany mamy. Mahery le olona hitanao ety ivelany fa mamy izy ao anaty mahatonga azy mahery. Zay ny dikan'ilay fanoharana napetrak'Andriamanitra teny ambavan'i Samsona. Ao ambadiky ny secret-ny power na ny hery dia fahalemem-panahy ao anaty. Zay mahatonga ny ranomasina mena misaraka, rano mivoaka avy amin'ny vato, mana milatsaka tampoka avy any an-danitra, mandefa rivotra Andriamanitra papelika no mivoaka. Zay aloha voalaza ny boky Romana ary Jehovah nandefa rivotra. Tsy miditra lalina midinidinika sy adevitra ara-teolojika fa mitehiteny aminao fotsiny hoe ny Andriamanitra milay be, trop be, manja be, mahay ny zavatra rehetra izy. Na dia zay etretinareo izy Jesosy ary misy olona tonga avy marary marary be zao tenen'i Jesosy maladie. Tonga dia sitrany. Dikany hoe maladie amin'ny teny gasy sitrana. Fa na mivadika teny frantsay na amin'ny tena zany tompo hoe maladie mbola sitrana ihany zany le olona. Tsy haiko raha azonao ve tiky tsara izy sady mpanao ny tsara. Tsy misy afa-tsy tsara ny vokatra izay atombony sy ataony. Raha natombok'Andriamanitra ny fanovana ny tantaram-piainanao, te hampanantenanao indray amin'ity androany marain'ity, tsy ho ratsy fehifary zany ianao mandrakizay. Asiotsikitsiky amin'ny fanantenana, horakoraka amin'ny tehaka mafy be, ao anatina fifaliana, velona avy ao anatinao ny fahatsapana, fa tsy hanary ianao zany ny Andriamanitra ao. Tsy tapitra ny story don't worry Zafady fomba nisy nanao an'izay dia mba famamina ao anatiny mahatamana an'le hery ety ivelany. Izy anie omena l'izy fa tsy era iainany. Ndao iainana. Famamina ao hainao amin'izay zany mahatonga andrendra lit de miracle be dia be hatramin'izay ireny. Mba mamy. Alléluia. Le izy tsy rehefa vavaka ao marary dia mody malefaka be mihitsy. Sitrana amin'io aretinao. Tsy mody atao ety amin'ny vava le izy. Fa iainanao avy ao anaty mihitsy. Tonga va le marary. Ankengany. Ianao ndray zany no kitakitaina. Dia ny réaction anao tokony malemy fanahinao. Onena mahita an'ilay olona ao anatin'ilay aretina. Manao crise izy teo afaka ane. Fa mety mbola tsy mifanena izy tamin'izay mety ho tian'Andriamanitra mba ho atao.
tsy mahazo mikizitiny ianao. Ila loatra le fa metra-tanana e. Dia mila calme ianao. Fa tsy izay tsy maharitra ny danamody e. Tsy mahazo manao réaction ohatr'izany ianao. Malemy fanahy. Misy taona mba mianatra andeha atao pastera zany. Narary aloha tamin'izay fa bon, te hianatra eo ka. Rehefa le marary tongotra aloha dia mba henonao zany, dia mba henonao ohatra mba miteny tompo hoe hitsaony tongotro. Misy an'izany misy taona mantsy. Hitsaony tongotra tena nitsahan'ilay olona tokoa izy, kenao miteny hitsaoko. Tenao tsy mahazo hoe hitsao moramora izy ity e. Dia sitrana tokoa ny ilay olona rehetra. Andriamanitra zany mampanaonao zavatra tsy ianao zany mila manaiky fotsiny. Fa ny any anaty oka ianao karazana olona malefaka, afaka hanambara amin'ny olona fa vitan'i Jesosy ny manasitra anazy. Ary vitanao ny ioaranao avokoa ireo zavatra mahasorena sy mahatezitra mety ataon'ny olona eo amin'ny fiainanao. Le olona io zany mangataka fanasitranana. Araka ny teny pasteur Junias hoe danja be zany fa rehefa tena marary ianao tsy mahavavaka. Nefa iny lehilahy iny ny surnom ny ataon'ny asa fanompoana raha intercession. Fa rehefa tena mafy ny manjo eo amin'ny nofo dia misy taona tsy tafavavaka ianao. Dia ny mahafinaritra tsy hoe eo ianao vao mody mivavaka, fa mijoro ilay Andriamanitra efa niainao anao melohan'ny hidiranao tao amin'ny hôpitaly. Mba mivavamo hoe aza miandry efa porotra sy tery vao mahatsiaro, mahatserova azy foana amin'ny fotoana rehetra. Ka na ho avy aza amin'ny fotoana tsy tafavavaka ianao. Ijoro ilay Andriamanitra mahatsiaro ny vavaka rehetra nataonao, valiana anatina fotoana anankiray iny azony ny ainao, tehiriziny ny ainao, ampiasainy izay tokony ampiasainy, velona ianao. Amen. Mampahazo aina ny herin'Andriamanitra ny fahamamiana ao anaty. Ary ny fetraka an'io hery io tsy le hitantsika manova zavatra ety ivelany fotsiny, tsy le nitantaraika teo fotsiny hoe jamba dia lasa mahiratra, marary dia sitrana, tsy reny fotsiny. Fa raha vao malemy fanahy mahafinaritra be an'Andriamanitra ny ao anatinao, le olona ratsy toetra be reny tonga dia tratra mirakla amin'ny fanovana. Tonga dia lasa tian'Andriamanitra le olona tsy mino an'Andriamanitra. Satria ny fahamamian'Andriamanitra ao anatinao mampahazo aina ny herin'Andriamanitra anova olona any anatin'ilay olona. Korintiana 2:12 fa maninona ny Paul ny ainan'ilay ministère de puissance. Hoy Jesosy tamin'ny Paoly, ampoanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Apiko hoe amin'ny fahalemem-panahy. Jesosy efa niteny ao Matthieu 4:10 le vakitsika teo, za mihitsy malemy fanahy ozy izy. Fahatelo, mahazo aina ny fifampiresahana amin'Andriamanitra rehefa malemy fanahy ny olona anankiray. Exodus 33:11 aminaran'ny Tompo, ary Jehovah ny teny ny fanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Na ianao ary tsy tia namana mangidy, izy mihaino ve na isika zanak'olombelona ary miatakataka rehefa somary mangidy ny namana. Fa ny mahafinaritra antsika ny namana mahafinaritra. Dikany hoe mahafinaritra mamy. Mahazo aina be Andriamanitra mifampiresadresaka aminao rehefa mahafinaritra ianao. Mosesy ny nampahitan'Andriamanitra ny zenitranga tao amin'ny Genesisy. Fotoana mbola tsy nisy olombelona nanatrika. Nefa teny Andriamanitra hoe misy mazava. Mazava ny teo fa tsy zanak'olombelona. Nefa izay zavatra izay nitantarain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Jereo ny lamosy dia hoasoko anao zavatra nitranga tany am-pamoronana. Mbola tsy nisy nareo teto ambony tany zao nisy Mosesy raisinao ty. Satria malemy fanahy Mosesy dia miresaka Andriamanitra. Tianao ve Andriamanitra ahazo aina hiresaka aminao? Aoka ianao ho mamy sy malefaka manomboka androany. Timoty 2:7-7 hoy Paoly, naran'i Jesosy, ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy. Le vakitsika teo, ampoanao ny fahasoavako. Teny tsy nitenenin'i Jesosy tamin'ny apôstôly fony izy,
niara-dalina tamin'izy ireo fa nitenen'i Jesosy taty amin'ny Paoly tao aorianany ny akarany. Après ascension vao niteny tamin'ny Paoly Jesosy hoe amponao ny fahasoavako. Zay vao naheno ny olona hoe ay niteny ohatr'izany Jesosy. Asan'ny apôstôly 20:35 Paoly nitatitra mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray hoy Jesosy. Ary fantatsika fa ao anatin'ireo fanazavan'ireo ilay fahalemem-panahin'i Jesosy mihitsy ny mahatonga an'Andriamanitra mahazo aina miaraka aminy, ny herin'Andriamanitra miaraka aminy sy ny fifampiresahana amin'Andriamanitra eo amin'i Jesosy ihany koa. Matthieu 14:23 izy niteny aminaran'i Jesosy hoe ary rehefa noravan'i Jesosy ny vahoaka dia niakatra tao an-tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka. Tonga dia mety ilay fifampiresahana manokana amin'Andriamanitra rainy satria malemy fanahy ny tompo. Alleluia. Ny atao hoe malemy fanahy dia mamy na inky hoe mahafinaritra. Obolona 16:24 manambara an'izany maran'i Jesosy. Obolona 2:24 ny anaran'ny tompo. Toho tantely ny teny mahafinaritra ka sady mamy ny fanahy ny mahatsara ny taolana. Tena kikinao mianatra manao teny mahafinaritra hoe. Avereno mianatra manao teny mahafinaritra hoe. Eto zao misy olona tsy zatra miteny dia tian'Andriamanitra ianao hianatra miteny. Amen. Akany tsy teneniko fa eritreretiko. Teny. Misy taona tebotebo be mivadinao mbola tia azy ve ianao? Fatany apastera tsy efa hitany ve ny ataoko hoe tia azy ahy Maria nitona fa tsy mpaminany mivadinao. Koa miditry ny trano eo dia hitako izay nataonao tany am-piasana ary tsapaka loatra ny fitiavanao aho. Mila tene ny na mianatra manao teny mahafinaritra. Genesis 3:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Koa ankehitriny aza matahotra ianareo fa izao amelona anareo sy ny zanakareo madinika ho Josefa dia nampionina azy sy nanao teny malefaka nahafinaritra azy izy. Eno iany Josefa le nahilika lasa nasandratra. Ireo olona miresaka amin'ireo le rahalahy nanilika azy lasa nitapahany. Lasa izy le everina fa victime indray nampaherin'ny coupable. Zany no fahalemem-panahy zany. Izy le nahilika indray no mahita hirika hiteny hoe tsy maninona zany Robena. Efa nataoko fanoharana teto. Tonga avy any zareo natahotra izy rehefa maty Jacob dia hanao valifaty Josefa. Tsy fantany fa tsy mitovy aminy Josefa. Ary Andriamanitra koa tsy hanandratra olona manana esprit de vengeance zany. Ka raha tonga eto ianao, renao any anatinao ohatra mbola mitambolombolika misy esprit de vengeance ohatra mitady mbola andende eo ianao. Tsy hanao ninona ny tompo. Esory aloha zay. Ny antony tsy afaka apetraka amin'ny poste avo be ianao raha manana an'izay animba zavatra. Eo amin'ny misy ianao eo ianao efa tsy tsy anaovana azy misy an'izany. Ovao zany. Tsy problema na poste le izy fa problema na toe-panahy. Aza miady ho anao. Zany mbola anatin'ilay fahalemem-panahy. Aza miady ho anao. Avelao Andriamanitra hiady ho anao. Toy Josefa, mosy olon'Andriamanitra va nareo ny saina an'izany ho ratsy izy fa Andriamanitra no namaty an'ilay izy ho soa. Raha tsy nankahaly nareo tsy tonga taty. Ary raha tsy naniliky nareo tsy tonga ohatr'izao. Merci ry salahy. Fa ankropaka ireo ozy ny fomba fiteny hoe ny andikan'izao tsy haiko. Misy zavatra mikatona hono ao miforotra. Nidy sa tenena. Natahotra le rahalahiny dia mahavariana. Nantsoiny tsirairay avy ireo rahalahiny nanilika sy nandringana ary namono azy ireo dia nikarakarainy. Avy Robena iny le zoko be avy kalay. Nantinla takosy. Azonareo hoe ndao are. Josefa moa zany efa kotiny mpanjaka. Zay fotsiny tonga avy any le tandapy reny. Miaraka amin'ny fikopahana. Tsara antsainao ny mpanjaka. Takosy ray sans port. Tsisy an'izany mantsy tany Egypta.
mony jiosy koa tsy nihinana zany zareo tamin'izany ry zareo. Misy message be dia be na zany dia afaka ery ny robena jody câlin fona lesy inona ataoko an'lahy teo any topay a ataoko exemple amin'izao dia ho azonao tsara l'izy mantsiny raha ny teny mantsy izy hoe kirary velours volondrameva tsy azonao zany mikondrareko izay volondrameva azy eniko anie le impression nao e tsy se fa ahoana lesy mbola tsy tany topay ao fa alefako any alahy ao manaraka azonareo ve le olona nailika indray no misisika anao soa le mpanilika ary mbola ny teny mahafinaritra eny e mety zany prime ministre fa elahy zoko foana to dia sitrana ny fondrobena to dia nanantona paster sandra izy voninahitra n'Andriamanitra za fa za ela ampiasany na raha dia sitrana alleluia tsy haiko azonareo ve le zavatra miandry ao tanànanareo zao manomboka androany maraina le mody hoe Josefa sy Robena fa misy zavatra mila amboarina ao an-trano ao a alleluia dia nasesiny daholo le praitapo dia tapotra ny karakarainy sy naovany teny mahafinaritra sy teny fampionona sy ny karakarainy nisy taony teny hoe za mbola tsy nitaingina soavaly ok soavaly firy soavaly anankitelo tena anankiray arc-en-ciel loko arc-en-ciel zay tadiavana exagéreko mba ho azonao hoe nataony mihitsy zay mba hampionona an'ireo olona ireo nefa ireo olona ireo tsy nanao tsara taminy mahita olona tsara fanahy be dia be manatrika eto tsara toetra be mihitsy tsara saina be mihitsy tsara fo be mihitsy izy ary indrindra tsara maso tavamanina fotsiny tsara daholo ny ao anatiny satria velona Andriamanitra mahazo aina ny olona malemy fanahy dia mamy mahafinaritra manao teny mahafinaritra tsy miado any tenany Timoty 2:4 dia remarquez amin'ilay teny mahafinaritra anie jereo fitenin'i Jesosy anie fisaky miteny izy mananatra izy fa manangana manintsy izy fa mampahery Petera tena mbola tsy maneno indrony akoho dia matika intelo ianao fa hivavaka ho anao mba tsy levona ny finoanao ary rehefa hitsangana ianao dia hampahery ny rahalahinao ianao rehefa avy mibebaka tonga dia jereo ny zavatra tenenin' Jesosy andeha tonga dia nikropaka daholo ny mpianatra tena rava ny tsena sy rava ny fety fa andeha izy ary ny antony andehanako anamboatra fitoerana ho anareo any amin'izay isy nitiako isanareo dia hiverina misy teny foana any ambavany manangana sy mahafinaritra tonga vany sy Maria sy Marta maty ny anatahanay raha teo ianao misy kely an'izay moa raha teto ianao tsy maty izy maninona ianao tsy teto zay zany ny ao ambadika izay nefa Maria sy Marta tamin'ny tranga le afera nanirakolona izy antson' Jesosy la politesse ianao ve mangididy dia olona nirahanao any zavatra ataoko fa mba hoakorina ny lamosiko dia hoentiko any amin'ny zareo izy fa zareo ny tena mangididy mazava ngamba an'izany ianao miporotra tokony ianao mandeha manaja an' Jesosy manery tena makeny aminy Jesosy koa tsy taitrako messager nalefany teneny ry zareo iny koa Jesosy koa tsy nisahirana teneny koa ry zareo io nge zay ataonao ihany ane no anina teneny akaikinao le ataonao ihany ane io tsy afaka paster amin'ny sabotsy mba eto ambavaka ao non ao ivavaka ao anao ok zavady ianao mihitsy manetretena dia tonga hava ozy Jesosy tamin'ny Maria sy Marta vao niona tamin'ny Marta angamba le voalohany tsangana ny atahana tsy androany ozy izy ny sekoly lahy tsy ny club d'enfant tamin'izay nianatra tamin'izany aho hoe izy indray hono ny ampianatra an' Jesosy nefa Jesosy tonga hitenen'ilay izy ho verité amin'iny fotoana iny Jesosy miteny zavatra mahafinaritra ary indrindra iny koa ty point faharoa ty tsy miady ho an'ny tenany ny olona malemy fanahy 2 Timothée 2:24 aminaran'i Jesosy ary tsy mety raha miady amin'ny mpanompo ny tompo
miangavy zay rehetra mpanompo ny tompo manatrika eto mba tsy ady fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra mahay mampianatra mahalefitra maheno a fa misy saison tapitra saison any ady an-tsena mba syteka mafitsara ho antompo rangate tapitra avy reny hoe tapitra zay hoe avy reny tapitra hoe aza karazan'olona mora miady anaty embouteillage a zay mahatonga an'Andriamanitra manongotra ny klaksona ampidiranao amin'ny sekoly ny fahanginana tsy maneno satria tian'Andriamanitra ianao a ife tena zavatra maso reny aza isan'izay mivoaka ianao dia ianao indray no todinao zany le tsy manaiky reny miady ho anao ianao voaka avany za ny prioritaire teto anany le moto sy le sarety manao any misy olona miteny pisy io mpiara mivavaka daoly any kely eo aza ampidirina misy no trampokon'olona androany ianao malemy fanahy foana na eto na any avy reno na eto na any dia malemy fanahy foana mianatra isika tsy miady ho an'ny tena atsika dia eo anoloan'ny ranomasina mena naseho an'Andriamanitra fa nisy an'izay toetra izay disponible tao amin'i Moïse dia niasa Andriamanitra nanotronazy nietsika mihoatra noho izay ninony Exode 14:13-15 aminaran'i Jesosy ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataonao nareo anio ny Egiptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay Jehovah hiady ao nareo fa ianareo kosa angina ary io Jehovah tamin'ny Mosesy tsisy mijanona misy toerana izay fa tsy ataoko eto ny toerana tsisy mijanona raha tsisy mijanona zany Andriamanitra nahoana mitarena amiko ianao lazao mizanak'Israely mba androso message maika be ho an'olona tonga manatrika eto iteny hoe pasteur androany miara-mivavaka aminareo fa mba akasaina kely tsia mandroso hiala kely tsy miala amin'ny tompo fa miala amin'ny fivoriana tsia mandroso Mosesy ny teny mijanona vetivety tonga dia nitsian'Andriamanitra lazao mizanak'Israely mba androso tena akaikinao miaraka amin'Andriamanitra hoe tsisy an'izany mijanona zany hoe mandroso ihany hoe asoteka mafitsara ho an'ny tompo ozy izy Moïse hiady anareo Andriamanitra fa maninona izy ny sany teny an'izay satria fantany fa rehefa tsy miady ho anao ianao dia mitsangan'Andriamanitra miady ho anao ny assistance na ny fanotron'Andriamanitra dia miady ho an'ny olona malemy fanahy tsy miady ho an'ny tenany maneke aza malaina ny ametraka ny adinao amin'Andriamanitra ka izy ne pasteur rehefa apetraka aminy dia tsy fantatra mihitsy ny fotoanany misy an'izay réponse zay eny koa ty ka izy rehefa apetraka aminy dia tsy fantatra mihitsy ny fotoanany ohatrany hoe nga tsy fantany fandroamarena izy ny ilaiko tena kaikinao Andriamanitra ny mahalala hoe ataony ara-potoana io hoe fa tsy amin'ny fotoananao hoe Andriamanitra miady ho an'ny olona malemy fanahy farany ny olona malemy fanahy ihany koa dia tia fanatrehan'Andriamanitra efa toriny eto foana fa averina indray androany Exodosy 3:9-7 naran'i Jesosy ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy hoe mandehana miakatra hiala tianao sy ny firenena izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta mandehananareo any amin'ilay tany izay nianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba zao no teneniko tamin'izareo tamin'izany hoe ny taranakao no omeko azy Mosesy aniraka anjely hitarika anao eo aloha horoako ny Kananita sy ny Amorita sy ny Etita sy ny Perezita sy ny Hivita ary ny Jebosita ary hoany amin'ny tany tondra dronono sy tantelinareo nefa za tsy hiara mandeha aminao satria ianao mahafiatoka fandrao andringana anao eny an-dalana noho ny amin'ilay karaktera ozy Andriamanitra eto ny tany nampanantenaina terre promise tany Kanana tondra dronono sy tantely ilay tsara lavitra ny man'Andriamanitra fony izy nahita ny zanak'Israely tao am-panandevozana toy izy Andriamanitra hoe
ny idiranao hoany tsy mila anahy fa ny teniko ny tsy maintsy tanteraka anjely no irahako anjely fotsiny mitarika anao dia tonga any ianao dia mifalia anynareo tohatra zao tanora maheno tsara hoe mazava izy ny tenin'Andriamanitra zany io izy Andriamanitra hoe afaka iaina zavatra tsara ianao na tsy any ary satria efa nyteneniko dia mbola hita tety ihany hoe ty lehilahy atao hoe Moïse ty dia lehilahy nalemy fanahy hoy izy eo amin'ny 5:10 raha tsy handeha ny tavanao aza mitondra anay hiakatra hiala aty hoy izy Moïse aleoko désert tsisy confort any amin'ny désert mibetika mamay be mibetika mangatsika be amin'ny alina ny trano lay atsangana dia akatona dia ohatran'ny elo ireny le izy ary Andriamanitra rehefa miteny hoe mihetsika ny rahona mikisaka ny andrahona mitarika ny zanak'Israely dia tsy maintsy miara mikisaka daholo ny toby rehetra zany hoe le fiainana zany tsy tena hoe fiainana misy confort eo amin'ny nofo ny sakafo mamatsy Andriamanitra le environnement tsy environnement mahafinaritra fa fotsiny misy Andriamanitra toy izy Moïse aleoko aty amin'ny désert ohatra mijaly kely fa eo ianao toy izay any tany Kanana nampanantenainao fa tsy jaly zahay nefa tsy any ianao matota be zany eo mason'Andriamanitra mahafinaritra be zany hoe wow aika tsy tany Kanana zany ke ny rahany amiko fa za mihitsy kay ny mahafinaritra azy dingany ny aorinany hoe mankeny amin'i Jesosy makanesa aty amiko manaraka an' Jesosy sy miaraka aminy ny fahatsapahanao an'ilay fahasambarana aseho an' Jesosy eto hoe ny raiko ozy izy eto amiko mandrakariva tsy irery aleon' Jesosy any amin'ny désert fa any izy afaka mifampiresaka amin'ny rainy toy izay mety any amin'ny toerana mahafinaritra fa tsy any amin'izay anyrany rainy azy tiava fanatrehan'Andriamanitra ataovy misokatra ny ao anatinao mangata amin'i Jesosy raha ohatra ka tsy renao zany ataovy tonombavaka vokatry ny fonao hoe tompo za aloha tena tsoroko fa maheno an'izany resaka zany le tany Kanana loatra mba mahafinaritra efa ela kosa ty natsaka rano sy tena bidon jaune aloha mba fa ataovy mitsikiny ao anatinao afaka iovy zany mba verena ary afaka iovy zany tenenao akaikinao afaka iovy zany hoe tenenao mponona tsara afaka iovy ny zavatra rehetra hoe ny olona rehefa miaina fahalemem-panahy dia mampahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra ny fifampiresahana amin'Andriamanitra anisan'ilay izy raiky teo mahafinaritra sy mamy tsy miady ho an'ny tenany tia fanatrehana tamin'ny herina efa nresaka kely mahakasika an'ilay hoe tsy mora tezitra fa mahafe ny fo sy ny tempérament miaraka amin'Andriamanitra sy miaraka amin'ny olona mianatra malemy fanahy ohatran'i Jesosy sy tehaka mafitsara ho an'ny tompo manasanao ampanajana sy ampitiavana ary hitsangana irositsika amin'ny latabatra ny fahalemem-panahy sakafo ny fonao dia miresaha amin'Andriamanitra tenenao amin'Andriamanitra anatinao mba ho isan'izay miaina fahalemem-panahy ampahazo aina an'Andriamanitra ny anatin'ny fonao mangatany fanampian'Andriamanitra mba ho ampiany ianao hianatra hiaina n'ilay fahalemem-panahy ataovy izany vavaka izany Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo raisinay ho latabatra ny fahalemem-panahy ny latabatra ny fanasanao androany atonga nay rehetra hiaina n'izany toetra manana ny vidiny ngeza indrindra io masonao dia ny fanahy malemy sy mangina araka ny teninao amin'ny boky ny Petera voalohany ndreto izay vonona amin'ny ketaeta sy fiandrandrana hianatra hiaina n'izany toetra anao zany mba halefaka ho mamy tsy ady ho anay tsy ho mora tezitra
ary ho tia ny fanatrehanao. Sotra betsaka fa zany no nitenenina hoe mianara amiko fa za malemy fanasa tsy miavina-po. Tsarovy zay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao androany. Tsarovy mikasika sy herim-panovana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Rehefa hiatrika ny fandraisantsika dia manana fanantenana. Fa Jesosy niteny ozy izy hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ozy izy manana fiainana mandrakizay. Ary zaho izy hanangana azy amin'ny andro farany. Ny fiainana mandrakizay na ny fiainan'Andriamanitra efa ao anatinao dia maika miha mahazo aina amin'ny alalan'ny fandraisana sy ny fihinananao nofo sy ny fisotronao ny rany. Dia manomboka miena ny fiainanao fa mitombo ny fiainana. Miena ilay fiainana eo amin'ny nofo mora tezitra, mora sorena, mora miakatra, fa mitombo sy mahazo aina ny fiainany mangina, mandefitra, tsy tonga dia tezitra, ary tsy mety tezitra, ary tsy mora tezitra, ary mahavariana fa narangitina ary tsy mety rankitra. Na atao mihitsy azy atafotoana tsy mety tafotoana intsony, satria me mahazo aina ao anatinao ny fahafenon'ny fiainan'Andriamanitra. Io Jesosy tia ozy izy ny tenako izay nivakiana ho anareo. Izao no atao fahatserovana. Tsarovy fa rehefa mivakina ny tenan'i Jesosy teo amin'ny kianja ny lapa amin'ny Pilato dia ny tenan'Andriamanitra manambara fa nidiakapoka taminy fanasitranana ho antsika. Mahita fa androany misy fanasitranana toe-po, misy fanasitranana toe-panahy. Sitrana avokoa ny fo mora sorena, ny fo mora tezitra, ny fo mahatsapa fa irery izy miatrika fiainana, ny fo malaindaina ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, izy fanasitranana amin'ny alalan'ny fidiran'ny fiainan'Andriamanitra ao anatinao. Misaora azy. Tia Jesosy ny raha fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloka ny maro kapoaka ny fisaorana. Anatin'ny 30 secondes misaoran'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao, misaora azy fa tsy ringana atao anaty fahatezerana ianao, misaora azy fa hoen'Andriamanitra ny opportunité ahafahanao manonitra, ahafahanao mirécupérer zavatra be dia be tany amin'ny lasanao izay tsy nahaizanao ny ainy. Misy fotoana nampiaka-peo ianao fotoana izao hirécupérena an'izany amin'ny alalan'ny fanekenao hidina, hiteny malefaka, hiresaka amin'ny lamina. Misaoran'Andriamanitra fa nisy fotoana ianao niady ho anao, tonga ny fotoan'androany mba hahafahanao mametraka ny adinao eo am-pelantan'Andriamanitra ary mianatra ianao tsy miady ho anao intsony. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony amin'ny famindramponao, nitahiranay na tonga ny tsy ho ringana tao anatin'ireny fahadisoana, fahadalàna sy fahaizana ny aina ny fahalemem-panahy izay mety taminao sy mampahazo ainanao ary mamy taminao. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa voavela heloko ianao. Amen. Misaora azy. Misaotra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavanao dia tonga ianao hanintsy anay, hanangana anay, hamerina anay eo amin'ilay endrika very izay efa naverinao, hatonga anay alemy fanahy tahaka anao, hatonga anay hiaina fahamamian-toetra, mba ho malefaka izay miatrika anao, ho malefaka izay miatrika ny vady aman-janakaina, miatrika ny ray aman-dreny, miatrika ny ankizy, miatrika ny asa, miatrika ny fianarana, miatrika ny zavatra rehetra, ho zaka ny fahamarinan'ny teniny sy raray avy, angetaeta hiaina n'izany toetra anao izany efa ao anatiny. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony. Rehetra izay amina finiavana, etaeta sy sitrapo tsara hiainga vaovao, mba ho karazana olona tsy miteny mandratra na miteny mangidy na manao teny mitondra fahafatesana, fa ho teny feno fahamamiana toy ny tantely, teny mahafinaritra. Ndretak'io izay hianatra tsy ady ho anay eo amin'izay mety ho endriky ny tsirara ny hitanay na mety miatra aminay, satria matoky izay fa na tsy hita maso ary ianao mandray an-tanana ny adinay. Entinetiny atrehanao koa no fahafahanay ny fonay tsy ho mora sorena, tsy ho mora tezitra amin'ny androm-piainanay. Ary entinetiny atrehanao koa ny fonay mba ho karazan'olona izay tena tia ny fanatrehanao, ametraka anao misy ho tsara lavitra no ianao
miasa, ianao eo mihoatra ny ho ianao miseho, ary ianao ampy mihoatra ny ho ianao manampy. Sotra fa ny fiainanao atao anatinay dia mitondra fanasitranana, famelombelomana, fanovana, fananganana. Ho marina aminay ny teninao hoe nofoko ny tena finina, ny rako ny tena fisotro. Sotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsy hiteka mafy tsara ho an'ny tompo. Anao vaovao momba ny asa fanompoana dia izy vavaka rehefa avy eo dia miravintsika. Teny Jesosy. Alleluia. Teny Jesosy. Rehefa amin'izao vaninandron'ny fahalemem-panahy zao dia mila mangina ny fiangonana, satria rehefa miteny ny aty aloha dia hiteny amin'ny fahalemem-panahy. Dia sao dia tsy renao. Anatanteraka fanatitra isika. Alleluia. Dia ataovy amin'ny fahalemem-panahy. Aza atao hoe tiako fanatitra foana, inona ianareo fa io foana ny tadiavina isan'andro zao. Azaovy ny ao akaikinao, omeo ampitiavana hoe izay omenao an'Andriamanitra. Alleluia. Mazava be ny tenin'Andriamanitra teo dia mino fa antsika tsiraray avy samy nandray tsara mihitsy. Misy fotoana mora taitra. Ny azy saorako ny tompo fa ny kilakisonako ny ahy mandeha ihany fa ratsy be fanenina. Be mafy be zay vao maneno le izy dia saorana ny tompo aloha zany fa mbola zay le izy. Fotoana antsika eto amin'ny asa fanompoana. Rehefa avy eo dia mba mangataka ny pasteur sa rehetra sy ny sakaizan'ny centre sy izay te ho sakaiza, izay tsy manana sakaiza. Dia resaka momba centre miaraka amin'ny pasteur sa rehetra mba mijanona kely rehefa avy eo. Dia tahaka izany ihany koa ny ambassadoro, ny mikarakara mifonja sy ny cantine, ny évangéliste mba mijanona daholo ihany koa rehefa avy eo fa misy fandaminana iarahantsika manatanteraka ho fampiroboroboana ny asan'Andriamanitra. Dia ny fotoanantsika manaraka sabotsy ny andro lahady zay vao miditra latsinainy indray misy ny ireo vondrombavaka zay faresahana amintsika eto matetika, vondrombavaka, misy ireo fiangonana miara-miasa amin'ny asa fanompoana afaka mamonjy an'ireny fotoan'ireny koa tsika. Tadio tsara fa raha nihaino an'ilay vavolombelona teo raha olona tsy zatra manatrika fanatrehan'Andriamanitra tsy manana réflexe, eritreritra hoe ndeha amela heloka azontsika ve? Rehefa olona tsy zatra miatrika fanatrehan'Andriamanitra na zatra mihaino tenin'Andriamanitra, rehefa miatrika désert dia tena rebe ilay désert. Fa rehefa miatrika ianao dia hitanao hoe lasa dessert ilay désert. Tena tonga dia tena hohanina ho ampitiavana be mihitsy na inona mitranga eo. Satria efa nomanina ianao hiatrika ny rehetrarehetra ireny. Izay no mahatonga antsika manentana foana. Raha mbola misy ihany ny fotoana dia vonjeo, tsy fantatra anie. Tsy fantatra izay zavatra mitranga eto amin'ity fiainana ity fa hozy izy ny tompo rehefa ho avy izy dia misy toerana be da be tsy azo toriana intsony ny teny. Eto Madagasikara aloha isorana ny tompo fa mbola azo toriana tsara mihitsy. Dia araroty ireny fotoana ireny, raha hariva, raha pitso, misy fotoam-bavaka maromaro ny toerana maromaro dia afaka manatona mpamtompon'Andriamanitra ianao hoe aiza ny toerana mba mety akaikikaiky anay dia mamonjy an'ireny ianao. Dia ankoatran'izay ny sekoly eto amintsika tsisy miova, latsinainy, talata, larobia, etsy amin'ny super-u Analakely. Be da be misy mpanompon'Andriamanitra zao avy any Toliara, vao terina andeha moa izy androany. Fa any Toliara izy miazakazaka maketo. Le avy any tamin'ilay jorovavimbelona teo le madama teo any ivelany izy dia inona ny mamaika azy andeha hamonjy direct eto. Dia ianao etsy an-tany mena mbola malaina be. Eny teneniko koa ny eny Ambatoroka sy ny eny Antsahandita. Malaina be tena tsy. Nefa ny olona any alavitra any dia jereva fa tonga eto izy hita ny tompony toim-pony. Dia jereva ny vavolombelona. Za te hiteny aminao. Reny fotoana rehetrarehetra eny misy dika latsinainy zao sekolim-pamahana olana. Raha tsangana zao ny tanany izy tsy manana olana indrindra eto. Tsisy anangana. Zay misy tsy manana mba tsangana ny tanany izay tsy manana olana mihitsy azafady mba manatona kely ny ambassadora azafady an'izay tsy manana olana mihitsy eto. Manana dôly.
tongava latsinainy a misy teny be tena mamy reto amin'ny mamy amin'ny fitoka hatramin'ny valora sasany supérieur analakely deuxième étage ny talata sekolim-panasitranana ny alarobia sekoly ny tokantrano sy fanambiana toetra dia ny zoma eto ihany ny fotoanantsika fotoanan'ny tanora ary ny sabotsy dia ohatry ny androany amin'ny fitory zoma amin'ny efatrora ny fotoanan'ny tanora mino afa tsika tsiraray avy samy mba teo mamy ndao soloana daholo ny anarantsika manomboka androany sucrerie izy tao sa alleloia saotra ny tompontsika ary mangataka anao hitsangana azadino mihain'ny FM 90.8 sy ireo fandaharana rehetrarehetra izay amin'ny hainao manjery dia HVK events ihany koa ahafahanao manaraka mivantana ireo fotoana rehetrarehetra ndao tsika hivavaka ainjiro aty anoloana ny tananao ary ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay misaotra anao zay tompo fa mbola misy teny foana mbola manambara fahamarinana foana ianao amin'ny fiainanay zany manafaka anay tsy ho andevo ny zavatra rehetra fa eo aminao zay Andriamanitra eo aminao sy eo akaikinao mahatsara anay misaotra ny amin'ny fahafahanay mitondra mifanatitra misaotra tompo ny amin'izay mbola tompontsoa-pahasoavana rehetrarehetra satria avy aminao zany mbola mifahasoavanao mbola mahatozo ao anay ampo anay tanteraka zany Andriamanitra zany ny saoranay ianao ninninona zay mety mbola nentinay tonga teto mety tsisy ninona mihitsy zay fa fantatray fa ny Andriamanitra tompo ny zavatra rehetra ny miaraka aminay da io ny tsiraray avy tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika hitehaka mafy voninahitra Andriamanitra alleluia alleluia ndao tsika hivavaka misaotra anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ireo asa rehetra miandry mandritry ny herinandro hatrany ampitan-dranomasina amin'izay andranao anay ary miompo zay mivavaka mba ho eo fombanao isy etaeta ny fanatrehanao mandraiky ariva ny amponay tsy alaindaina fa tena ho feno zotom-po ary ho feno anao sy ho feno fanatrehanao zay ankeo amin'ny androm-piainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen tsika hivavaka raha misy zavatra ilanao ny mikasika ny tanan'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao dia mihintsika fa anatin'izao fiarahantsika mivavaka zao araka ny tenin'ny pasteur teo hoe mifampivavao izy mba ho sitrana izahay mivavaka ho anao ianao mivavaka ho anay ianao mivavaka ho andreo manodidina anao mihintsika fa marina ny teny ary mitrangy eo amin'izay toerana haveloman'ny teny ny fahamarinan'ilay teny eo tenatrehan'i Jesosy ary ny fonao ahafahantsika miroso amin'izay vavaka mba hikasihan'Andriamanitra antsika tsiraray avy alleluia ataontsika le hira Masino mila
Ataovy eo amin'ny fonao ny tanao kavana dia hivavaka sika amin'ilay toetra teo dia hivavaka ny amin'izay mety ho manjoanao. Ho teo anatrehan'i Jesosy ny fonao. Ho teo anatrehan'i Jesosy ireo fomba fiteninao. Angatao amin'i Jesosy mba ho tonga loharanona teny mamy ny vavanao. Boiboika avy ao anatin'ny fonao. Ho teo anatrehan'i Jesosy mba ho teny mahafinaritra no ho filazanao sy ho firesaka ao amin'Andriamanitra. Ary ho feno fahamamiana koa ny ankonanao sy ny tokantranonao indray manomboka androany. Fahafahanao mifandray amin'ny vady aman-janaka ao, ny ray aman-dreninao, ny ray aman-dreninao ny vadinao, fianakavianao. Fahafahanao mifandray amin'ny mpiara-miasa. Izay mianatra ny fahafahanao mifandray amin'ny mpiara-mianatra. Ho teo anatrehan'i Jesosy mba ho faly amem-panahin'i Jesosy no ho ren'ny olona avy eny am-bavanao. Angatao amin'Andriamanitra izany. Ary ako sitrany ianao ny amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho teo anatrehan'Andriamanitra ny fona ilay mora mitaky ny rariny ary mora miady ho anao. Manana fitokisana amin'Andriamanitra. Apetrao aminy fa niadinao rehetra manomboka androany dia tsy ady ho an'izany ianao. Fa hamelan'Andriamanitra hiady ho anao. Ianao kosa hiady ho an'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Raha misy manatrika eto zatra miady, tia miady, mora miady, aoko sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehetra tonga eto ihany koa ka renao hoe mora tezitra, mora sorena, mora maratra, mora toana, ho eto anatrehan'Andriamanitra izany. Mangatao amin'i Jesosy mba hanana fahendrena ianao angina rehefa maratra mba tsy hizara ratra. Mangatao amin'i Jesosy mba ho vitanao ny mifeny fonao amin'ny fotoana mahatezitra dia ho tsaronao ny teniny fa natao hianatra azy ianao mba tsy ho mora tezitra na ho mora sorena. Mino fa misy récupération ho sokafan'Andriamanitra aorianany androany ahafahan'izay rehetra manatrika tena amboly sy hamovo tsara avy amin'ny fiombonany amin'Andriamanitra. Tahina ny tokantranonao amin'anaran'i Jesosy. Renao ihany koa hoe kamokamo ianao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mbola renao hoe mavesatra kokoa confort hita maso noho ny hoe miaraka amin'Andriamanitra tsisy nininina. Ho eto anatrehan'i Jesosy izany fahatsapanao izany. Mangatao amin'i Jesosy mba ho sitrany ianao, mba hisokatra ny visionao ahatsapa fa izy ny rehetra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy amin'ny fatra marara ny tanao kavanana fa hivavaka ho anao sy hifampivavaka tsika. Araka ny tenin'i Jesosy hoe sao famantaran'izao anarak'izay mino izy, hametra tanana marara izy dia ho sitrany reny. Ninninona manjoanao amin'ny anaran'i Jesosy dia sitrana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko ho afaka mirofy ianao. Ninninona fanaintainana sy fampahoriana mitsahatra izany amin'ny anaran'i Jesosy ary ritra ny loharanona retina. Izay rehetra tsy namboleny ray teo amin'ny fiainanao kosa dia hongotana amin'ny anaran'i Jesosy. Manjavona ny fivitosana. Ninninona cellule cancéreuse any anatin'ny vatanao afa amin'ny anaran'i Jesosy. Okolevony izany. Sitrana amin'ny rà sy ny lalan-drà izay rehetra mahakasika ny rànao sy ny circulation sanguine anao sy ny tension artérielle anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raha misy tsenitsentsina any dia aoka hivasy hisokatra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy aoka ianao ho sitrana amin'ny aretina an-doha. Ninina mety ho antony izany na eo amin'ny atoka, eo amin'ny andrina, eo amin'ny firifana, eo an-tapon-doha. Sitrana amin'ny aretin'ify sy ny aretina anatin'ny atovavanao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'izay karazana fanaintaina sy areta tadiaviny devoly amatorana anao any amin'ny lalan-kanina sy ny lalan-drivotra. Aoko sitrana ny tranon-jaza an'izay vehivavy mila an'izany tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy. Afa amin'izay mety hoendriky ny fahamombana eo amin'ny fiainanao. Aoko afaka ny allergie sy ny tsy fahazakana maro samihafa amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny rinite allergique amin'ny anaran'i Jesosy. Ny asthme, ny endriky ny fahasemporana, ny grippe, ny SARS, ny Covid-19. Na inona mety ho anaran'izany, na fantatra na tsy fantatra, aoka ianao ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Na izay voatonoko na izay tsy voatonoko fa tianao sy irianao mba ho kasihan'Andriamanitra. Raisy ny anjara fanasitrana tokony ho anao avy amin'i Jesosy satria ny diakapoka taminy no fanasitrana anao. Tsy ny fahaizantsika mivavaka, tsy pouvoir na pasteur,
tsy fanosorana le izy fa diakapoka ny aretan'i Jesosy. Koa satria Jesosy niaritra, ianao no afaka. Izy ny nanaintaina, ianao ny sitrana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ao fonotanao dia misaory Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo. Isaory ny fahasoavana, ny famindram-pony, ny fahatsarany nafahanao, ny tondra ny tao anatinao tampahantsorana, ny kasika ataon'Andriamanitra amin'ny takatry ny saina, tsy voatery ho takatry ny sainao ihany koa. Misaotra raha eo. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy olona ve tena tsapa tao anatin'ilay vavaka ny rahantsika teo hoe nandray kasika izy? Misy olona ve? Misy pasteur? Tsy namaka aty vetivety ngamany. Mahavetivety. Manatona aty zay dia mahazo toerana antsika vetivety dia homantsika ilay fiderana ilay tsy zay ny cléany. Teka mafitsika ho an'i Jesosy esy pasteur Sandratra. Mandroso tonga dia mandroso daholo. Ya. Inona ilay zavatra narary hafiriana dia nanahoana izy tao aorianan'ny vavaka? Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Ya. Menatra ihany itenen'ilay izy. Nefa efa nitonon'ny mpanompon'Andriamanitra teto. Efa fanitelony izao vao zako zany tsy maintsy tapa-kevitra ny iteny ity fa efa nabrisian'i Jesosy foana. Efa indroa zany pasteur zao vavaka hoe momba ny aretina mahazo antsika. Dia za moa zany nangataka amin'ny tompo hoe za Jesosy za tsy tena nafanafody intsony fa dia ahoana ity. Dia le izy zany aty amin'ny efa hitako tamin'ny Real TV koa zany le izy. Dia izy zany dia aretina pipilava pipilava. Dia izay ho le izy Jesosy za tsy tena vonjeo ho Jesosy ina mahazo anahy amity. Dia indroa zay pasteur zao teto ny teny hoe nareo zay marary any mitovam-pananana dia apetrako ny tanana. Dia napetrako ny tanako dia nangovotra be mahitsy nangovotra be dia ohatra ny zavatra nitsoaka zany. Dia izay ve le izy Jesosy satria zahako eto amin'ny fanatrehana eto dia tia andeha ho any amin'ny wc foana dia ny zanako raha miteny hoe ianao tena tokony andeha hijery urologue mihitsy fa tsy mety intsony izao. Dia nisy namana zay na niteny hoe andao ianao makary amin'ny professeur ary mihitsy. Dia andeha tany aloha dia nanontaniana le consultation 50 000 ariary. Jesosy tsy manana an'izany Jesosy fa ahoana ty. Dia fandroa indray mbola teny teto i pasteur Jao teto hoe itovam-pananana foana zany. Dia nametra tanana ako dia efa sitrany ianao fa tena sitrany ianao. Dia mbola henoko ihany nangovotra be ny tanako. Dia ny zavatra mitsoaka zany foana. Dia iza nareo no tsy mbola nijoro vavolombelona dia betsaka nijoro vavolombelona dia efa henoko hoe andany ianao mitsangana. Za mamenatra anahy Jesosy fa zany fa aretina amin'ny pipilava ty ve misy olona mitady an'izany eto fa andany ianao. Dia tsy nety ako dia henoko mihitsy ny feon'Andriamanitra manao hoe ianao raha menatra dia ho menatra anao koa. Dia tsy navita foana zany nitazona nitady an'ity micro ty. Fa androany tsy namelan'i Jesosy mbola henoko ihany izy. Dia teneniko tamin'ilay rahavavy teo kaiky za tsy amelan'i Jesosy fa tsy maintsy mijoro angamba za androany angamba indray hozy izy dia io fa tsy nahazo micro ianao fa tena avy aty aloha izy tena tsy amelanao Jesosy raha tsy miteny aty aloha zany fa tena misy zavatra tadiavinao. Dia na ho an'ny vehivavy zany na ho an'ny lehilahy zany dia tsy maintsy mijoro amin'ity resaka aretina pipilava ity fa dia misaotra an'i Jesosy ako fa tena tsy naninona intsony satria isaky rehefa mipetraka eo dia tsoroko aminareo fa isaky 5 minutes na 10 minutes eo dia te pipi foana te pipi tena tsy tiako le izy tena énervant be zany le izy fa Jesosy tena androany tena tsy naninona mihitsy tena misaotra.
inona le narary anao afriana le izy dia nanao anisy zao. Mbola voninahitra ho an'Andriamanitra ny ijoroako fahavolombelona eto. Za tsy marary fa resaka toe-po zany le izy. Alohan'ny foazana tamin'ny maraina dia nivavaka ko izay vao nitsangana nanao raharaha. Dia rehefa nivavaka dia andeha hanompo anao indray ho Jesosy androany dia misy matoky aho mantsy an Jesosy fa teny ho anahy no voaray akano androany. Dia tena vao nanomboka le toritenin'ny paster Jao teo dia tonga dia faly be nitady anatiko tany hoe zay le takian'Andriamanitra. Za manana toe-po tena inona re zany ilazako anazy mora tezitra nany ao an-trano ary dia efa mahafantatra anahy mihitsy hoe io indray mama na ny vadiko raha dia tsy miteny zavatra hafahafa izy zany aminahako na ao an-trano fa za zany efa hitany hoe manana toe-po ratsy dia voly zany ny alaina baraky ato fa Jesosy mena voninahitra. Dia rehefa miteny anahy zany ao an-trano dia tonga dia malaky miteny mafy foana dia tsy manaiky mihitsy aho zany raha tsy miteny. Dia rehefa miteny tonga dia teny manindrona be. Dia misy fotoana ary zanako lamatoa dia hoe mama amboary ny toe-pony mama io fa tsy mety, mama ne ho faty amin'io mama ne zao amin'io miteny foana le zanako. Dia dia misy fotoana rehefa vao tenenina zany dia milefaka dia tonga saina eo am-pitoerana eo zany hoe tena tsy mety tokoa nataoko dia mifona. Zany ndray zany rehefa hoe tenenina ao an-trano dia malaky mifona, malaky matsiaro tena mifona foana. Fa androany amin'izay rehefa nandeha le hira teo, vao nandeha fotsiny le hira fanahy masina teo dia hitako tany anatin'ny fokotany fa misy zavatra ohatry mamahy be zany, misy zavatra ohatry misy manao passement zany mihitsy ao anatin'ny foko. Dia za mangetaheta hoe Jesosy afao fa te ho afaka Jesosy, tena te ho afaka amin'io toetrako io, marikoriko amin'io toetrako io Jesosy, tena tsy zakan'ny olona le toetrako na mipiraitam-po amiko rehefa mahafantatra anahy daholo hoe mamitiana tsy azo anaovana tena ohatran'izao fa rehefa ohatrany hoe matahotra aminahy zany piraitam-po na ny ao an-trano fa manana toe-po ratsy. Dia za zany eo mangetaheta hoe Jesosy afao fa androany ny fotoananao Jesosy tsy maintsy afaka. Dia any anatiko any hatramin'izao mbola misy zavatra tena mbola mamahy, ohatra misy zavatra tena mbola mamahy be zany. Dia misy matoky fa ho afaka ako ny afaka tanteraka dia tsy verina amin'izay intsony fa tena hoe nikonfirmen'Andriamanitra aminahy androany fa hoe androany ny fotoana anasitranany anahy dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery Asiteka mafy tsara ho an'i Jesosy tatsika hitsangana risaotra ny tompo hoe misaotranao zay Jesosy fa zay mahamenatra anay dia karakarainao, zay efa fambaraka iainanay amin'ny fiarahamonina dia ivanao, zay mampitaraina sy vesatra ho amin'ny manodidina anay ataonay dia hanangananao sy hanasitrananao anay. Misaotra fa eo amin'ny fanatrehanao misy ny rehetra, misaotra ny amin'ny fanasitranana nikasika amin'ny fahagagana, misaotra ny amin'ny vavolombelona fa ianao no manao izany. Ray sy ny dera sy ny laza ny aja ary ny voninahitra mandrakizay ianao no miasa, ianao no tera, ianao no fitsaoana, ianao no rehetra ho anay ny anaran'i Jesosy, amen. Sy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy ndao ary tsy janona ny tehakitsika sy ianao ampitsika orakora-pifaliana ny olona sitrana sy afaka. Halleluja, halleluja. Quando vou voltar tsika na Jesosy tsika sa disotra ny afontsena. Halleluja.
amin'ny fahasorenana ao a eo le fandresena am'le karama
fa le azadino a mandresy ianao aminaran'i Jesosy. Minao fa hiatrika ianao aorianany androany a ho fantatrao le réaction andrasan'i Jesosy. To dia ho renao mihitsy entony ray izany le izy. Dia ozany ny fomba teny hoe on respire. Dia renao amin'izay mihitsy hoe Jesosy a tsy alavo aintsony zany. Dia mitranga izay mitranga eo a fa renao mihitsy ny hoe any amin'i Jesosy ny fifantohanao sy ny fibanjinanao. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa misy fiadanao amin'ny tokantranonao. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa mody miaraka amin'ny fiadanana ianao. Mahita fa misy fiadanana koa eto amin'ny firenenao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa efa miasa Andriamanitra ary manaiky ianao iesan'Andriamanitra. Ao afontanao dia misaora Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny fotoana, ny fivoriana, ny fanatrehanao, ny teny, fiankofana, ny fiderana, ny vavolombelona, ny vaovao, ny tsodrano, ny fafananao fanatitra, ny kasika, misaotra betsaka. Misaotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao no mbadika izany rehetra izany. Misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy nitsotrano izay tononona tanteraka eo amin'ny fiainanao. Ny fanatrehan'Andriamanitra hiaraka aminao satria ianao malemy fanahy. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa ho zaka ny teny ianao hiaina an'izany. Tsangana sy mijoroa vaovao ilay zanak'Andriamanitra feno fahalemem-panahy. Ianao ilay manahaka an'i Jesosy tahaka ny zanaka manahaka ny ray. Manonona an'izany fiadanana sy fahamamian'izany eo amin'ny tokantranonao, fiainam-panahinao amin'izay rehetra mahakasika anao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amen. Teno kikinao a départ vaovao e a. Départ mamy be a. Amen. Amen. Mahita fa misy zavatra hafinaritra be hitranga ho azy fotsiny satria mety ianao. Ino hoe mety? Rehefa mety ianao dia tsy ho voatonoko daholo ny zavatra hitranga rehetra fa ho ataon'Andriamanitra izany. Amen. Zareo no fahasoavana ampitifaliana be fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen dia amen. Teny Jesosy daholo tompoko.